Tompolasy tompovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no hiarabana antsika menakavy izay manaraka ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada amin'ity fotoana ity alarobia fa 5 volana oktobra 2024 anteriny zany arabo mba mimpirarintso izany na ianao eto antoerana na ianao any ampitan'ny Ramasina. Isaorana ihany koa ilay nahary noho ny fitahiny sy ny fitantanany antsika menakavy ka afahantsika miaona indray amin'ny alalan'ny sary sy ny feo amin'ity fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ity. Isaorana ireo teknisianina marobe na eto amin'ny Foibe zany na manerana ny faritra maro eto amin'ny Nosy izay manao ny aintso zavatra tokoa amin'izay le hoe fanatanterahana ny lafiny teknika izay miezaka izy ireo tena andro manalina mihitsy amin'ny fanatsarana isan-karazany izay atao. Marina fa misy ny olana eny antsefatsefany eny resaka lafiny teknika, misy ny migafigafi sy ny sisa tsy atao mampiemitra izany fa vao maika tena hijoroana ary zay no isaorana be dia be tokoa andreo teknisianina maro izany eto amin'ny MBS Radio Mada. Raha ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity dia toy ny mazatra, eo ny mpisehatra, eo ny mpamakafaka, anisan'izany namana fanira zafy manantany, efa eo ihany koa Andriamatoa Motarson aleloia izay mpandraramo izy, mpanaraka ihany koa ny raharam-pirenena hitondra fanazavana eo izy dia mandeha mendalana eo ny fandarantsika izany. Ankoatra ny izay dia misy ny vahiny avy lavitra tonga eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada. Ny tsika moa eto dia ankoatra ny hoe famakafakana izay hoentin'ny mpisehatra eto dia mandray ihany koa isika olona ary any amin'ny faritra lavitra any dia ataontsika atao hoe mahazo sehatra eto amin'izany miara-manonja MBS Radio Mada izany satria ahoana moa no afantarantsika menakavy ny zavatra tena iainan'ny olona any amin'ny toerana izay lavitra any. Zara raha misy lalana, ny communication tsy misy, tsisy gazety, zara raha misy fiara sy ny sisa fa dia mitoka-monina nefa ny fiainam-pirenena atrehana. Ho avy zao ny fifidianana na hoelana ho aingana io dia tsy maintsy ho avy ny fifidianana. Ny olona nefa any amin'ny faritra lavitra tsy maharaka ny vaovao, miaina ny fijaliana izy, miaina ny fahasarotana isan-tsokajiny izy na amin'ny fiainana isan'andro, indrindrandrindra ny sosialy. Ary eo ihany koa nefa ny tsy maintsy hatrehana an'izany fifidianana izany. Andeha zany zao ny fanavaozana tanteraka ny resaka hoe lisym-pifidianana sy ny sisa, mandeha ny resaka fikaonan-doha amin'ny pirenena, manahoana ny fahatongavana zany vaovao isan-karazany zany any amina olo-pirenena any amin'ny tany lavitra andrina rehetrarehetra any. Ka dia an'io zany dia misy olona avy any alavitra tongeto izay raisitsika voalohany Ramatoa Colette Raolo-Malala. Izy moa olo-pirenena izy any mba mivoatra lavitra miala ny distrika Mananjary any no misy azy 12 kilometatra izany miala ny toerana tsona hoe Kianjavato fa raha hoe mialatra any Mananjary dia fa any amin'ny 10 kilometatra mahery any zany no toerana izay misy Ramatoa Colette Raolo-Malala any izy no mipetraka efa hatrany amin'ny taona 900 izy no mipetraka ary dia miaina toy ny olona rehetra, miaina amin'ny fambolena sy ny izay fitadiavana izay azo atao zany any amin'izany toerana izany. Miatrika ny raharam-pirenena fa dia eo izy anazava. Manahoana ny fiainana zareo any aloha amin'ny lafiny maro samihafa dia manahoana ny fiatrehana ny raharam-pirenena. Faly miarabanao tompoko tonga eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada. Avy lavitra, avy any lavitra any ianao, avy any ambanivohitra Mananjary ianao no tonga eto miarabanao ary. Misaotra betsaka tompoko, misy Rina. Misaotra betsaka amin'ny fandraisana atao amin'ny studio-ny MBS. Fa dia faly tokoa ny tena tonga eto amin'ity toerana ity, lasalasa ny zava-misy ny fiainanay any ambanivohitra lavitra be any. Dia misaotra betsaka tompoko amin'ny fandraisana. Eny ary ka hiditra amin'ny votoatany isika ianao aloha no tena isaorana be dia be satria na fohy fotoana na vela daholo ny asa mandrarany tanàna any dia tonga aty
ka ny fantanina voalohany apetrako amin'ny Ramatoa Kolety dia mananjary dia anisan'ny nandalovany Rivodoza Batsiray. Ny arahantsika nahita reny manahoana ny atao hoe fanarenana amin'ny zao fotoana zao eo amin'ny hita maso aloha satria raha ny misy any zavatra eno zany avahany hoe ohatra ny tena tsy hita zay fandeha amin'ny fanarenana fa eo ianao ilaza azy ary. Taoriana ny Batsiray aloha de tena raha ny fiainam-bahoaka no jerena de tena nitondra fahasairanana ary tena nitondra asa lasaina hoe fijaliana ho an'ny vahoaka ny fandalofany ny Batsiray iny. Raha ny fanarenana de sy de mbola hita taratra loatra ny fanarenana hatreto aloha fa ny zava-misy any de ny fahasairanany vahoaka, ny fijalian'ny vahoaka, sy mananasa ny tansaha mosarena nona ny vahoaka, mampalahelo mihitsy. De izay ny zava-misy any taoriana ny Batsiray iny. Tsy mbola misy fanarenana hoe fanarenana manahoana fa de izany fijaliana izany no iainan'ny tansaha amin'izao fotoana izao. Indrindra izao sika miresaka izao de mbola ao anatiny izany atao hoe fahasairanana izany ny vahoaka any ambanivohitra. Ka taorinan'ny Batsiray nisy any ny feony aminy hoe nisy fanapiny, nisy vary tonga, nisy an'izao sinsisa. Inona ny tena marina? Inona ny zavatra nitranga? Tena nisy aloha le famatsiana. Le famatsiana de tena nisy. Fa le famatsiana sy tena tonga de mivantana any amin'ny commune, fa mbola mandeha any amin'ny district aloha. Rehefa mandeha any amin'ny district de nandalo ny volana, 2 volana, 2 volana, any amin'ny 3 volana any vao ahazo ny anjara ny commune lavidavitra ny chef-lieu de district. De tena azo lasaina hoe sy te ara-dalàna loatra ny famasiana ny vahoaka tamin'iny ana famasiana nomeny fanjakana iny. Fa lasa ohatrany hoe zay akaikikaiky tany ihany nahazo fa ny lavitra de tena tsy nahazo famasiana mihitsy aloha. Zara raha nahazo. Ohatra fotsiny zao tao amin'ny commune anankiray de vary 8 kapoaka isa-tokantrano no azo tao anatin'ireny famasiana be da be nameny fanjakana ireny. Zay fotsiny? Zay fotsiny no famasiana azo. Misy ny commune sasany de hoe mandray vola de zara raha mandray vola. Ao anatin'ny 3 volana hono mandray vola de zara raha misy voafidifidy zany le olona mandray an'le vola Zay lasaina hoe zay manakara-panondro mahazo, zay tsy manakara-panondro de sy mahazo. De ny akamaroan'ny olona moa mbola tsy manakara-panondro. De sy saika hoe sy ara-dalàna mihitsy zany ny fandehan'ireny fizarana famasiana reny tany amin'ny commune Ambanivolo. Fa nisy ny fandraisana ndraikitra nataonao manokana hoe inona ny masonao tantaraina ve zay hoe nanoloana zany toe-javatra any tao mandeha amin'ny tsy tokony ho isy ty fizarany ty tamin'ireny aloha? Tena nisy aloha fa de ny vatantenako zao mihitsy aloha tena nandeha tany amin'ny district tany Mananjary. Tena nandeha tany mihitsy ary tena nangataka fiaonana tamin'ny gouverneur ny nahitany. Fa inona no nitranga ary? Rehefa nandeha tany moa de hoe resaka momba an'io ozy sy aty misy ny andiananareo raha ohatra ka hoe resaka fanazavana momba an'io fanohanana ny tamin'ny Batsiray io ozy de sy aty misy ianareo fa any amin'ny ONG any ianareo ozy no afaka manao an'izany resaka zany fa sy aty misy ny andiananareo hoy zay le gouverneur. De ia moa zay niala tsiny hoe miala tsiny ary tomboka raha ohatra ka diso lalana tamin'izany fa sy atao zony hoy aho zay taminazy. De rehefa taoriana an'iny moa zany de nisy ihany le famasiana tonga le vary de samy nanana vary 8 kapoaka zany isa-tokantrano. Zay ihany no famasiana azy. De tsisy tsony hatreto aloha de mbola tsy nisy. Ka miteny ianao hoe mbola miaina ao anaty fahasaranana ny olona amin'izao fotoana zao akoatr'izay ary inona ny tena fiseho an'ilay fahasaranana amin'ny lafiny hoe fiatrehana amin'ny fiainana isan'andro mihitsy aloha ity zany fa io hita io hoe zay le tsy fahalavo rahina teo amin'ny fanampiana sy ny sisa ao na raha ny tena hiatrehan'le olona n'le fiainana ary? Hatreto aloha de tena tsy manana asa manko ny olona, tsisy asa ataon'ny olona mihitsy, tsisy fidiram-bola.
de tena azo lazaina hoe tena sahirana ny olona any Tsy misy atao zany. tsisy atao sy manana asa, tsy misy asa atao tsisy zavatra atao mihitsy fa de marina fa hoe misy manao volamena ny olona any fa sy ny olona rehetra ny manao fa manana ny mahasahy manao an'izany fa amin'izao fotoana zao de tena ny sary zao tena mamely any, tena naona mihitsy ny olona any amin'izao. Efa miteny an'izay ianao misy an'ilay hoe ny ankizy ny mihinan-kinapona any anaty ala any, iny zany zavatra tsy tokony hoana nefa hoaniny zany mba tantarao kely hoe any aloha de misy an'le zava-maniry io de misy voany ohatran'ireny hoe ovory ngetabe reny ny voany de izy io tsy fihinana mihitsy izy io fa na biby aza mihinana an'io, ohatra hoe akoho, ohatrany mangahazo zay manko ny fombany, rehefa voasana izy de fotsifotsy ohatran'ny mangahazo zay de na akoho aza mihinana an'io de mahafaty io, de le ankizy naona de nahandro le babangy ny anaran'io zavatra io, babangy ny anaran'io de rehefa nihinana an'io le ankizy de anankiroa tonga de maty, de le anankiray tafara zay tsy fantako na maty koa fa de le anankiroa zany de maty noentina teny amin'ny hôpitaly any fa rehefa tonga teny de maty le ankizy kely satria naona le ankizy tsy misy anina hoanina de voatery mihina-kinapona, ny ray aman-dreny tsy misy asa atao amin'izany de manjaka ny fangalarana, mangalatra ny olona de ianao tsy afaka nahoana ianao satria na manana mangahazo be ohatran'iny ianao, ny olona naona de mangalatra ny mangahazonao de tsy afaka manao ninina mihitsy ianao satria ny aina hitovizana de mampalahelo mihitsy ny fiainan'ny olona aloha any, tena mampalahelo. Rehefa marary ny olona manao natao ina zavatra mitranga hoe lafo ny fanafody ahona tsara mifandeha nefa ny mpitondra fanjakana amin'ny teny hoe misy hôpitaly manara-penitra zao hitanareo ve zany resaka manara-penitra na ny resaka hoe tontolon'ny fitsaboana ohatra? Ny manara-penitra aloha de ohatra tsy misy raha ohatra hoe any ambanivohitra any tsy hisy mihitsy zany manara-penitra zany fa na fandriana torian'ny marary zany zavatra tsy mahatendeha mihitsy ny hôpitaly raha nato itao fandriana toriana vao may moa fa ny marary tonga ao vidim-panafody. Ahoana tsara mifandeha an'le resaka vidim-panafody satria eo zany ny toeram-pitsaboana ho an'ny fanjakana ohatra hoe hôpitaly, misy ihany koa ny dokotera privé, ahoana ny hiatrehan'le olona an'izy? Tena rehefa marary zao ny olona anankiray de tonga ao amin'ny hôpitaly de tsy maintsy mividy fanafody. Ny vidy fanafody nefany lafo de lafo mihitsy ny vidim-panafody. De le olona no le hoe aleo maty rapisto zay maty androany de voatery tsy maintsy mamorona ny tsy misy. De lafo ny vidim-panafody voatery ny olona mamorona zavatra hitana vola, mivarotra zavatra tsy tokony amidy mba hitana vola hividianana fanafody. Mivarotra tany mihitsy, misy mivarotra tena marina mihitsy zany mba hitana vola hitsaboana ny marary. De zany zavatra misy any ambanivohitra any aloha. Ary hoe ny dokotera koa nefa privé manana fanafody ihany koa izy de izy koa mba makatombo ahoana mety marina ve zany? Tena marina aloha satria matetika le ohatra misy marary tonga zao manao consultation amin'ny dokotera de tonga na eo aza le hoe dispensateuse ny hôpitaly de le dokotera de fa tonga de manome fanafody izy. Ohatra hoe misindrona telo le olona de ao amin'ny dokotera nao ny tonga de misindrona de dokotera manome ny vidim-panafody amin'io fotoana io misy de manararaotra ny dokotera sasany lafo de lafo ny vidim-panafody de tena azo lazaina hoe lafo ary ny olona tena menimena mihitsy ny olona hoe lafo ny vidim-panafody ao amin'ny hôpitaly. Ka resaka fahasarana daholo zany ny eo amin'ny resaka ankizindray miteny ny mpitondra fanjakana voaingana hoe tena mitombo mihitsy ny fidirana an-tsekoly amin'izao fotoana zao amin'ny ankizy tena mitombo be mihitsy noho ny fandraisana andraikitra sinsisa any aminareo. Marina ve zany hoe mitombo ny fidirana an-tsekoly ny ankizy zany? Ny hoe mitombo aloha de tsy de mitombo manahoana loatra tsy mitombo azo lazaina hoe tsy mitombo mihitsy aza satria so de ny antony le droit tsy maintsy aloha
tsy mandray mpianatra misy ny mpampianatra ny taleny sekoly raha sy voalohany droit sekoly-mpanjakana io EPP nefa le ray aman-dreny a ny hoan'ny zanaka za mila tsy ho hita androany vo may fe mbola misy an'ry droiry a de tena azo lazaina hoe tsy de ohatra ny isa-taona aloha ny mpianatra fa tena hitao misy fianana azo lazaina mihitsy hoe misy fianana ny mpianatra na any amin'ny CGR na any amin'ny EPP. Zava-misy daholo zany raha kapoka anankiray zany de hoe sahirana ny olona tena mijaly ny olona any amin'ny faritra ambanivohitra raha ny hoe distrikany Mananjary zany no resahana ka manoloana zany toe-javatra zany manahoana ny fahatsapanareo tantsaha any alavitra any zany ny amin'ny hoe resaka teneniny ny mpitondra hoe manao fampandrosoany zay manao velorano zay fampanantenana be dehibe heri-taona mahery sisa zany zao ny mpitondra no eo amin'ny fitondrana dia ahoana mba fijerinareo an'izay toe-javatra zay raha any amin'ny commune misy anay aloha de azo lazaina hoe raha resaka hoe fandrosoana de tena tsy misy zay ny azoko lazaina hoe tsisy fandrosoana satria salaminay zao de fikambanam-behivavy izahay ao ary tena mijoro ra-mpanjakana manao fangatana izahay hoe mbola mbola mitambatra vatovavy sy fidivinany manao fangatana izahay tonga miakatra any amin'ny faritra hoe amin'ny mahafikambanam-behivavy anay de tsara manana mba mitady mpanoana hanao asa nefa tsy hatram'izao tsy nahita marina mihitsy anay tsy nahita marina mbola tsy hita fa de ny fanaona isan'andro nefa ny fanaona isan'andro efa fiainanay zany de sisy fisondrotana sisy fiakarana ny fari-piainanay fa ny teo hatram'izao de tsy hitako ny hoe misy fandrosoana tena tsy hita taratrany aloha zany fandrosoana zany ona nisy hoe mba eritreritra vinavina niainga taminareo hoe sady nareo fikambanam-behivavy hitaketo mantsy le izy de hoe eokomina hoe zokiolona hoe zokiolona zany mba tsy ho vesatra ho an'ny fianakaviana tsy ho vesatra ho an'ny fiarahamonina de tambatambatra nareo zokiolona de anao resaka fiompiana kanakana taony katso le izy to tonga de nidona tamin'ny tambosa nidona tamin'inona lay tetika azy inona no nitranga nefa nareo mba hoe nanana finiavana zany de raha fandaharana fotsiny teo le fangatahana nefa io de nanao fitarainana mikasika an'io mihitsy anay tonga taty amin'ny tompona andraikitra hoe ahoana tompoko fa izahay efa feno taona ho vesatry ny ankonana ho vesatry ny fiarahamonina fotsiny nefa mbola tokony havita zavatra isan'ny fiompiana kanakana zany de zavatra vitanay zany vitanay tsy misy asa sarotra zany fa raha olona hoe efa zokinjokiolo zany mbola mahavita somatsara mikarakarana zany mampanatody mampitombo vatana kanakana tena vita nefa tsisy mpiainy fa de raha fandaharana fotsiny de tena mampalahelo mihitsy aloha ka raha miteny zany ny fanjakaina hoe manao fampandrosoana izy tsy hitanareo zay de tsy azo lazaina hoe tsy misiko tsisy fampandrosoana mihitsy tena tsisy fampandrosoana mihitsy raha mikasika ny mazava zay ka zany mantsy ilaitsika mihitsy no mahafantatra zany satria ry zareo any toerana mihitsy ny any ambanivohitra any no miteny an'izay zavatra hoe tena iaina zany tsy misy fironona zany na hoe zavatra amboamboarina fa de tena hoe iainan'ny tantsaha any ambanivohitra tena marina kanefa misehatra ny fiainam-pirenena de zay le tsy fahafantarany any ambanivohitra izay no misy manararoatra de mitoy ihany ny resantsika raha matokolety raha olo malala zay tsy hivona moa zany fa any amin'ny commune lavitra ao anatin'ny distrikany Mananjary ny tena manahirana hony any ambanivohitra nisan'izany ny any aminareo dia ny tsindritsindry aloka ataona tompona andraikitra na olom-boavidy na olom-boatendry marina ve zany ary raha hoe misy amin'ny endriny inona avy
Izy aloha raha hoe resaka hoe ny saika ny fiainany any ambanivohitra manko de le fahatahorana. Zay zany ny tena zava-misy any ambanivohitra. De rehefa misy zavatra mitranga... Fa maninona no matahotra? De azo lazaina hoe tany lavitra indrindra zany any ambanivohitra any. De matahotra ny olona satria hoe raha manao an'izao de sao de manao an'izao, raha manao an'izao de sao de misy olona manohitra anao amin'iny de lasa miteraka fahasahiranana amin'ny fiainana zany. De zay ny zavatra atahoran'ny olona. De leon'ny olona mangina sy miteny marina. Anefany ny zavatra tena misy de araraotin'ny olona le fahatahoran'ny olona any ambanivohitra. Ohatrany hoe araraotina hoe ohatra hoe zao tsika ho tonga ao amin'ny fotoanany fifidianana zao tsika. De le olona zao ohatrany hoe matahotra ny olona ny tena ilaza ny heviny, tena nome ny heviny. Satria ohatrany hoe ny mpitondra amin'izao fotoana zao zany ohatrany hoe mahasahy miteny de matahotra n'iny le olona de leon'ny olona mangina. Nefa le olona manana ny heviny. Zay zany tena zava-misy any ambanivohitra any le fahatahorana ny tena manjaka any. Am'le hoe ny mpitondra mahasahisahy miteny de matahotra le olona. Hoe manana ny fahefana. Tena manana ny fahefana de matahotra ny olona de ohatrany hoe mipetrapetraka tsy milaza ny marina. Nefa io sy filazana ny marina io zany de tena fositra, tena manimba ny fiainam-bahoaka. Zay indrindra. Ka eo zay fa le olona zany ao anatiny ao, le olom-pirenena ilay tantsaha tena manana ny heviny izy. Fa tsy avoakany no ny tahotra. Zay mihitsy. Fahitanao azy ary ahoana no andresena ny tahotra. Raha hoe tonga de ianao zany mitondra vahaolana hoe mba miteny ho an'ny mpiarabelona ny rehetrarehetra any na resaka tonga de fanentana ihany koa satria araka ny teny teo hoe na hoela na hoaingana tsy maintsy hiatrika fifidianana isika. Io zany zao le resaka lisy-pifidianana io fa mandeha izy io de inona no mba teny avy aminao ary mba andresena an'izay tahotra zay. Misy ihany koa mantsy ny sasany hoe menomenona fotsiny fa menomenona de eo. Tsy afaka manao inina fa menomenona de eo de tonga ny tahotra. Ny azoko ambara zany de hoe eo anatrehany zava-misy zany de tokony sy atahotra mihitsy. Tokony sy atahotra mihitsy indrindra ny filazana ny marina. Tokony sy atahotra mihitsy ary tokony sy omena maso olona ianao na de ohatra zao hoe eo amin'ny fitondrana ka hitanao hoe misy lesiko eo de tokony sy anana tahotra anao hiteny ny fahamarinana. Hanohitra ny zavatra hita hoe tsy mety ary tsy mampandroso manimba ny fiainam-bahoaka. De tokony sy anana tahotra mihitsy zany ianao eo anatrehany zany rehetrarehetra zany. Sy omena maso ianao fa hiteny ny fahamarinana. Manahoana ny fomba piarana zay sy fanentanana zay ho an'ny any aminareo any zany zao. Nareo tsy efa misy hoe fikambanana ihany, manao le fandraisana andraikitra tena ny foto mihitsy mba hatonga le olona tsy atahotra. Efa tsika hiatrika fifidianana na hoela na hoaingana. Ny fomba hoentina manentana ny olona moa zany de amin'ny alalan'ny hoe rehefa fampianarana fanorotoroana hevitra ary rehefa miresaka na roa na telo de indrindra ao anatin'ny hoe fivoriana de tsy maintsy izay no ampianarana ny olona hoe sika tsy maintsy miala mitahotra ary tsy maintsy miady mitahotra mba nanasika fiainana tsara mba hatongavantsika eo amin'ny toerana tokony honjara toeransika tasaha. Satria sika ambanivohitra manko rehefa izahay ambanivohitra manko rehefa matahotra izahay de sy mahasahy miteny de araraotin'ny olona le fahatahoranao. Ka noho izany de izay ny azo atao hoe ny fanentanana zany de ny fiadiana mitahotra, ny fahasahiana miteny ny fahamarinana amin'ny rariny sy ny hitsiny. Mazava zay. Maheno MPS ihany any aminareo fa ohatrany hoe somary mbola kakarina ambony ny antenina. Mitady toerana aloha amin'ny fiainoana azy fa indraindray misy mahazo de indraindray tsy mahazo. Ka Ramatoa Colette Raoly Malala Tantsaha izy avy any lavitra any commune anankiray zany miala 10 kilometatra ny Mananjary. Zay le izy miala 10 kilometatra mahery kely eo miara ny Mananjary. Koatran'izay
olana zay iainany malagasy iray manontolo ny fifidianana nefa tsy maintsy hoatrehana na hoela na oaingana zany resaka lisym-pifidianana resaka tsy tokony hiverina intsony le olana tamin'le fifidianana deuxième tour tamin'ny filoham-pirenena farany teo zany mazanao ambarakely ve hoe olana takinina no seho raha tany aminareo averintsika kely aloha afahantsika mirosy miatrika nyity manaraka te tamin'ny endrim-pifidianana teo zany zavatra ny zava-misy moa no tenainy eto ianao tsy miteny tsy misy fa ny zava-misy ny zava-misy zao ohatra hoe commune anankiray hatramin'izao de tsisy be ny tanàna fa mbola le be ny tanàna teo aloha ihany ao satria le zavatra hoe sy mazavazava loatra le lisym-pifidianana de voatery sy tanteraka ara-dalàna le fifidianana tamin'io commune anankiray io de samy tsy nisy lany ny andaniny sy ny ankilany kandida roa ny tao de tsy nisy lany na ny andaniny na ny ankilany noho n'le hoe lisym-pifidianana sy ara-dalàna tsara tamin'io toeran'io tamin'ny fokotany anankiray de ohatran'izay zany ny zava-misy ny lisym-pifidianana misy olona anankiray anefa ohatran'izay olona tsy ao de lasa ao le olona sy nifidy tany amin'ny faritra any le olona sy nifidy nefa lasa hoe nifidy le olona ohatran'izay zany ny zava-misy de lasa korotana be mihitsy de le lisym-pifidianana zany tokony hoe hazava tsara mihitsy ny tasaha ny efa manan-kara-panondro de tokony hanamarina tsara ny anarany any amin'ny sefim-pokotany ao anatin'ny lisym-pifidianana zay zany ny de tokony ataony tsirairay amin'izao fiomanana amin'ny fifidianana ho avy zao tokony anara-maso tsara zany ny olom-pirenena anankiray manana zo hifidy hijery ny anarany ao anatin'ny lisym-pifidianana mba sy hisian'ny zavatra sy manara-dalàna aoriana satria ny lisym-pifidianana mantsy iny ny tena lakile iny ny lakile tena hoe fototra atongavana any amin'ny fahamarina-pifidianana de rehefa hoe any amin'ny lisym-pifidianana no mandeha amin'ny tsy falehany de teraka daoly ty rehetrarehetra ity ny anankiray koa zao hoe misy ony hoe any amin'ny 900 ny voasoratra anarana zany ao amina pro-pifidianana anankiray vitsikelany tonga tamin'le farany teo teny zay mihitsy ka ohatra hoe mifokotany anankiray zao hoe 300 no olona ao anatin'le lisym-pifidianana hifidy zara raha ohatra hoe 20 ny tonga ao ny tonga mifidy aloha tam'le teo tam'le teo farany iny zara re olona hoe 20 na 20 mahery kely eo no olona tonga mifidy nefa 300 no olo voasoratra any amin'ny lisym-pifidianana de rehefa eny an-dalana iny mbola de lasa mitombo tsy fantatra tsony de zay zao ny ohatrany hoe tena zava-nisy zany zava-nisy mihitsy zany tena zava-nisy ka inona zao no natonga an'izay no ohatra raha le andray lesontsika ny alo ny tena hitako hoe nahatonga an'izany de le fanentanana tsy ampy tsy ampy mihitsy ny fanentanana ary io zany no tokony atao matanjaka tsara mihitsy mialohan'ny fifidianana ny fanentanana ny olom-pirenena hifidy raha izay sy ny fanaraha-maso aloha sy ny fanaraha-maso ny lisym-pifidianana mba ho tena hoe ho ara-dalàna tsara sosokevitra ny anazy zany hoe izay ny hitako hoe zavatra tena tokony hatao fanentanana aloha tsy hoe tokony akory raha hoe tsy maintsy atao tena marina zay tena tsy maintsy atao tiana no azahoana ny hoe fahamarina-pifidianana indrindra ny any ambanivohitra tena izay mihitsy ny marina ka tena marina mihitsy zany fa de manentana antsika vahoaka mba tena hoe anara-maso ny anaratsika ao anatin'ny lisym-pifidianana ary hanana fahavitrina tsika iomana amin'izany atao hoe handasa-bato hifidy izany tsy tokony ho varim-bariana tokony tsy tokony andriandro ny hafa tena marina mihitsy ka ianao zao rem-pianakaviana inona zao tonga de efa ny ao atokantrano sy ny sisa mpiaramonina inona zao tonga de andraikitro raisinao anoloana ny manodidina anao ohatra de zany voalohany indrindra de zany raha resaka fifidianana zany no tenenina de voalohany indrindra ny ankohonanao ny miray fodirindrina aminao ny miray fokotany aminao tsy maintsy hoentanina amin'izany hoe fanaraha-maso ny anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana izany ary hiomana tsara
ifidy amin'ny taona manaraka ho avy iny. Ka ivoaka ny fahamarinana. Izay ny tena zava-dehibe. Eny ary mamarapara antsika Ramatoa Colette Raolomalala tsy hivona ihany moa zany fa any amin'ny 12 kilometatra miala ny Mananjary no misy azy. Resaka fiainam-pirenena ihany tsika fimenomenomana amin'izao fotoana izao hoe fijaliana sy ny sisy tena sahirana amin'ny vahoaka malagasy tonga dia fanontaniana. Inona ny vahaolana? Ny vahaolana aloha dia araky ny eritreritro. Vahaolana aloha dia ny mamerina ny dady eo amin'ny fitondrana. Satria nahoana? Satria raha ny fiainana taloha marina aloha, marina tena manaiky fa mihasarotra ny fiainana. Mihasarotra ny fiainana ary marina hoe raha vary efa miakatra 900 ny kapoaka ve hidina 300 indray ny kapoaka fa lanja miakatra ny fiainana manaiky kanefa kosa raha izy ny verina eo amin'ny toerana dia iaso manao hoe atoritory ianao dia sakafo fa ngamba ataoko hoe hisiny atao hoe fifanampiana fampandrosoana iverina amin'ny laon'ny taloha indray. Dia tena tamin'ny fanadihadiana ihany nahafantarana tamin'ny taona 9 zany hoe président Marc Ravalomanana no nitondra tamin'izany nisy ny fandraisana anjaranareo tamina tetikasa. Ezako hoe IMO zany sa Cypria zany sa inona président Marc Ravalomanana nitondra ny firenena tamin'izay hoe dia hoe nisy tonga dia vokany mivantana tao amin'ny fiainanareo le izy tateoriana tsisy sony dia ahoana mambaza vao kely hoe zay satria misy an'izany zany hitato. Tena marina. Fampitana tsotsotra fotsiny. Tena marina. Tena nahaso nanao fangatananay ary sy ny vilavila mihitsy ny lalanay tamin'izany fa vao hoe ato no ale tonga dia nivoaka ny fikambanana moa nareo tamin'iny fikambanam-behivavy mihitsy anay tamin'io dia tena tonga dia nahaso avy hatrany anay le famatsiana. Tamin'ny taona 9 tamin'ny taona 9 io dia io resaka IMO io fanatsarana lalana fa tena nahazo tombosoa dia tena nahazo tombosoa mihitsy ny isahay fikambanana tao sy ny olona niara-ny asa taminay tena nahazo tombosoa aloha. Tsisy resaka hoe ty team na ty tsy team tsisy an'izany fa tonga tena nahazo tombosoa daholo ny olona rehetra fa tena nafinaritra dia tena nafinaritra aloha tamin'ny andron'izay ary izay zany irinay mba ho tonga koa rehefa manao fangatananay dia sy vilivily sy ary avy alefa ry fa rehefa hoe mba io mifangatana tasaha avy any amin'ny fotorany mihitsy dia tokony hoe mba ho fantatry ny mpitondra zany fa tsy hoe hampizaliana ay fa mba ho takany ny androny tamin'izany no hatao anay. Fa sy hitanay intsony zany amin'izao fotoana izao firifiry ny fangatanana taona izay nefa sy misy valina dia anankiray azy dia izay mba irinay amin'izao fotoana izao mba ho takany izay indray ny zavatra rehetra angatahanay. Very ny dada zany ny vahaolana. Izay izao ny tena faniriana. Fa mila mandray andraikitra amin'ny fanarahana ny lisym-pifidianana. Tena marina mihitsy izay ka. Tena marina fa eny ary mamarapara antsika ary dia omeko minitra vitsy ary ianao Ramatoa Colette Raolomalala amin'ny hoe famidinana azy sy ny hoe fanentanana ihany koa amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny maha-olom-pirenena mivantana amin'ny any tanàna rehetrarehetra ny any ambanivohitra rehetrarehetra any dia anao sehatra ary. Misaotra indrindra tompoko. Ny azoko ambara zany hoe izay voalasa rehetra tao izay dia sy commune anankiray na fokontany anankiray no hiaran'izany fa fiainany any ambanivohitra rehetrarehetra any ambanivolo any zany fahasahiranana tena hiainana ihany zany zavatra rehetrarehetra voalaza teo izany ka dia ny azo atao dia ny manaintana antsika rehetra any ambanivolo any tsy ho kivikivy amin'ny fiainana fa hanana fanantenana fa raha misy ny alina dia mbola tsy maintsy isy koa ny maraina dia mangataka asika rehetra any ary mirary asika rehetra hanana herim-po heri-saina hiatrika ny fotoam-pifidianana amin'iny taona manaraka iny ary hanaintana antsika rehetra mba handrosa-bato fa izany zavatra izany no ahitasika ny marina. Ny fanaraha-maso.
de tena ilaina de ilaina mihitsy ny manara-maso ny anarasika ao amin'ny lisym-pifidianana mba ho ara-dalàna sy mangarahara ny fifidianana izay ataotsika. De mirary so tsika rehetra tasaha ary misaotra besaka koa ny Andriamatoa Rina nampandroso teto amin'ny studio-ny MPS fa de mahafinaritra ny takan'izao fa de mirary so tompoko ary misaotra besaka. Eny ary. Dia Ramatoa Colette Raolo-Malala no isaorantsika tamin'izay fitondrana ny fanazavana zay fitondrana ny zava-misy ihany koa omendalana ary ianao avy atsy ny lalana ao ambadimbady eo de atory-namana fanireo. Eny ary mitoy ihany ny fandarantsika ireny zavatra miteneniny ireny dia tena miainga avy any fotoana mihitsy. Zao matsy le izy. Rehefa mandeha zany ny fanazavana isan-karazany hoe amin'ny ianao manjery amin'ny gazety de misy amitena zay mahazo micro ihany no mahazo micro, mpanao politika ihany no miteny ao, ny zay efa mahazatra ihany no miteny ao, sisa fa tahaka Ramatoa Colette Raolo-Malala ireny de tatsaha ireny tompoko any amin'ny 12 kilometatra miala amin'ny Mananjary no misy azy. De inona no anisan'ny teneniny teo? Fijaliana, fasairanana, misy ny tsindritsindry. Ary io zany dia iraisany any ambanivohitra io, misy ny tsindritsindry. Izay miainga avy any amin'ny tompon'andraikitra isan-karazany ihany. Misy hoe olom-boafidy, olom-boatendry, izy moa teo tsy nanonona anarana fa niraisiny amin'ny ankapobeny le izy. De misy ny tsindritsindry amin'ny lafiny maro, de matahotra le tatsaha. De rehefa matahotra le tatsaha, nefa ny fifidianana ho avy, de hitantsika amin'izany fa tena hoe tsy lay tena safidiny le olona no mivoaka eo. De rehefa tsy teanao an'izay izy de tsy tonga izy mandeha mifidy satria manahirana satria tratran'izao, tratran'izao, tratran'izao. Tratran'ilay ramatahora amin'ny endriny maro, tratran'ilay hoe tsindry amin'ny endriny isan-karazany io. Any amin'ny faritra ambanivohitra no ahitana an'izany. Fa na tanan-dehibe ara de misy ihany koa ny endrika tahaka an'izay. Ka manoloana an'izany rehetrarehetra zany tsika moa anatin'ny fandarana tahaka an'itony dia tsy hoe mandeha fotsiny amin'izao na hoe tsisy fotoana ka de hoe ndeha handany andro eto, fa tsy maintsy misy ny fandraisana andraikitra. Eo moa zany marina misy ny tenenin'ilay ramatoa teo hoe mila mandray andraikitra, mila tsy matahotra, mila mijoro, rehefa marina de marina, rehefa diso de diso. Aleo ny olona anana ny safidy. Ary raha mbola manononona hoe Madagasikara firenena manaja ny demokrasia dia tsy tokony hizesta any amin'ny sehatra iraisam-pirenena any. Rarabaka tany hoe manaja ny demokrasia. Ka ny olona raha tratran'ny tsindritsindry isan-karazany any amin'ny resaka hoe fanampiana taorianan'ny fandalovany ny Batsiray de fa ahenona fimenomenomana lisitra mahazo na teto Antananarivo ara tamin'ireny le rano be teto reny. Tokity tena be deaibe no kitapa teny amin'ny faritra iva. Za tsy te mihitsy hoe ny ambany tanàna tsy fiteny zany, tsy mendrika ny maha-olombelona zany hoe ambany tanàna zany. Olombelona toy ny olombelona rehetra ny any amin'ny faritra naiza ataontsika hoe teny amin'ny faritra iza. Fimenomenomana zay tokony hahazo nefa tsy nahazo. Zay tokony misitraka nefa tsy misitraka. Lisitry ny olona amin'ny mahazo vatsin-tsara tsy voafehanao. Ka ahoana no ahafahanao hoe ahafahanao samirery hiteny hoe voafehanao ny lisam-pifidianana. Lisitra mahazo ny vatsin-tsara tsy voafe fa miteraka fimenomenoma. Nisy tontolo reny tamin'ireny tamin'ny filaharana sisy fa ahoana ry anona mahazo na ahoana. Reny ara tsy voafe tompoko. Ahoana moa no ilazan'ny sasany tena mandeha normal ny resaka lisam-pifidianana sy ohatran'izay. Fa zao tsy afaka iandry zany. Ny olom-pirenena mahatsapa hoe zava-dehibe ny fiainam-pireneny. Fa mila mandray andraikitra mihitsy satria rehefa tsy handray andraikitra ianao zany dia ataon'ny sasany amin'ny fahaizany azy io, ataon'ny sasany amin'ny fanaovana azy io fasady. Dikan'izany hoe fasady zany de hoe endrika ivelany. Any amin'ny resaka sonorisation misy an'izany hoe fasady zany, bafla be ery aloha ery, iny natao hoe fasady. Iny no hitanao fa ny ety ambadika aty tsy hitanao. Ka izay le hoe
ny fandraisana andraikitra dia hoan'ny rehetrarehetra io zay moa eto de miteny foana fa io tsy vitany hoe mandeha moramora am'izao io tsy vitany hoe varimbarina satria izay le hoe tsy firaharahiana zay izay le hoe tsy fivakiana loha zay izay le hoe varindriny zay misy mahazo tompontsoa am'izay misy mahazo tompontsoa am'izay rehefa tsy karakara ianao de ho karakarain'ny olona io am'izay mampety azy de zay zany no izy fa io zany tsy vita fotsiny hoe de ikomenimenina lava eto hoe sarotra amin'ny fiainany miakatra amin'ny vidim-piainany tsisy fanafody sinsisa fa raha ohatra ianao zany te hiala am'izany any amin'ilay andraikitra amin'ny maha-olom-pirenena aloha no tsy azo hidivirana fa tsy maintsy manara-maso rehefa mafy ny fanaraha-maso ka hoe tena samyjoro amin'ny maha-olom-pirenena tsy tafavoaka izany ny ratsy satria ny ratsy eny mitady lalana foana izy tapina ato de tsy makandray izy fa miala ty indray tapina indray ny ato de miala indray izy de miditra any amin'ny sehatra tapina indray ny ato de hoaizy izy sisa voadidina izy sisa zay le ratsy zay de tsy afaka makaiza-tsony ilay ratsy ohatra zany zao amin'ny resam-pifidianana ihany mahalasa saina ny zava-misy am'izao fotoana zao zay ny ilana an'ilay fijoroana amin'ny hoe tsy maintsy mijoro zany ty zany zao rohatra hoe ny tamin'ny didim-pitsarana mihitsy didim-pitsarana zay nilaza ny voka-pifidianana ofisialy tamin'ny fifidianana fiodinana faharoa tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika izay ny fanandrina ny kandida Marc Ravalomanina sy ny kandida Andry Rajoelina dia didim-pitsarana tamin'ny 8 janoary 2010 sy 2010 nkaroanay tao mihitsy le izy tamin'ny 8 janoary 2010 sy 2010 le nivoahany le didim-pitsarana tamin'ny voka-pifidianana zany filohan'ny repoblika fiodinana faharoa fifidianana moa zany natao tamin'ny 2010 desambra 2010 sy 2010 de zao ny voasoratra tao amin'ny didim-pitsarana navoaka ny ACC hoe nisan'ny mpifidy voasoratra anaranao izy 7,913 sy 3 sy ray alina 7 sy 9 tapitrisa 9 913 599 nisan'ny tonga amin'ny fidy ozy dia 2,7 sy 300 sy 7 sy 9 alina sy 7 hetsy sy 7 tapitrisa 4 767 342 de zay fotsiny aloha ny raisitsika nakaiza zany ny mpifidy 7,5 sy 200 sy 9 sy 4 alina sy ray hetsy sy 10 tapitrisa natraiza ny mpifidy 5 146 257 zay fotsiny nakaiza ireo mpifidy ireo zany hoe ny atsasa manila mihoatra zany raha io moa zany no didina voakan'ny ACC ny atsasa manila nyoatra zany tsisy hita tsy tonga amin'ny fidy de eo le nitenentsika am'izay hoe kamo ve le olona sa inona no natonga ny olona hoe ny tsy tonga amin'ny fidy indray ny betsaka no ny tonga amin'ny fidy io zany mbola tsy jerentsika hoe iza ny fidy any anana iza ny fidy any anana fa ny tsy tonga ny fidy indray ny betsaka no ny tonga ny fidy zay le fanontaniana zay misy dikany ao de le crédibilité an'le olombo fidy eo manay am'izay zay mantsy ny teneniny faniry ahoana am'izay le crédibilité an'le olona izay nivoaka hoe nandresy ray zay fa rehefa tateoriana rehefa hoe Andry Rajoelina zany ny lany eny ary de nisy mivoaka indray tary nisy doublon de atao am'izay ny kajy isan-karazany de raha tena hoe raisina am'izay hoe nisy doublon zay zany mivadika mihitsy ny valim-pifidianana teo no namana faniry kajy tsotra zany nivadika mihitsy de teo am'izay ny hoe tsisy ananken'izany tsony kosa fa ampanjakao ny fahamarinana de inona tateoriana no kiany ny vondrona Europeanina hatramin'ny ACC tsy tongatonga ho azy eny ireny kiany ny vondrona Europeanina nanakina ny ACC de ny ACC moa nampiantso-panao gazety ahoana kosa zany ko zay ve mbola tsy miasa se anina akory de ahoana zay no kiakianina tonga de ohatrany hoe manao fanakianana de melo sy ny sisa matony vondrona Europeanina miteny an'izany efa nanany ny données isan-karazany ohatran'ny tony miarabany namana faniry raha zafy manatany iny moa zany tsetsatseza tsy aritra fa nahoelana hoaingana tsy maintsy atrika fifidianana antsika ny tena nasongadina teny hoe tsy maintsy misy fandraisana andraikitry ny tsirairay fa rehefa kamokamo ianao de ataon'ny sasany am'izay mampety azy
Ndahoary miaraba namanarina zay nanokatra ny fandarina de misaotra ny tatikolety. Lavitra iny tonga tena hoe lavitra izy niaraka tamintsika teo avy any ambanivohitra Mananjary. Zay le niteneny teo. 12 kilometatra. 12 kilometatra tsaiky moa zany miezaka mitadita hoe tsy aty atsena volo aloha zany fa mety efa somary mahazo kely aty akaiky nosy varika angamba zany raha aty amin'ny ilany atsinanana ty izy. De miaraba ny teknisiana zay ifaly ao amin'ny régie ao de tsy fantatro aloha ny androany mbola vesa ionjany ao lalaina de miaraba ny lalaina miaraka amin'eo zany ny any ambony ry Jean-Claude sy ry Radany de ry Tately zany sy ny ekipa rehetrarehetra de anaovana kokoa manokana ny ekipa ny Lenda William any Ambanjany anaovana kokoa manokana ny ekipa ny Roland ny Sambava satria efa mandeha tsara rina zany ny any Sambava de mahazo ny tanàna amina kilometatra maro mivelatra ngeza be zany de ohatran'izany mahazo tsara iarana iny nateo iarana de mahazo aty Voemara zany tsika manko miezaka foana koa mizara zavatra mba ho fantatry ny rehetra zany de taranja tajefy ny anaran'izany tompoko tany am-pianarana na hoe tantara sy géographie tajefy de morahy kely ohatr'izay le izy de aty Ambanja aty mahafinaritra ny be mahevoka maheno tsara atsika zany de anaovana kokoa namana rehetrarehetra satria ny famerenana ny fandarina miara-manonja dia miparitaka manerina Madagasikara ny etsy tsy didy tsy adino ry tonton Jules ry namana anjara ao amin'ny trano fandefasana azy amin'ny MBS ny ao Ambatondrazaka ry niry tsy adintsika zany ny ekipa rehetra ry mamy ary Kayosy any Tsirabe any amin'ny faritra rehetra zany zay mandray atsika Morondavako misy mandray atsika ny namana any ny Thomas na Zozona Joël mpiara-miasa namana ela be fa taona maro tany amin'ny taona 2 tanoany mihitsy de mbola eo daholo ny akama rehetrarehetra de reny no encourager tsika zany satria izy ireo no mampita an'izao fandarana izao na mivatana na tsy fiteny manko le hoe ankolaka fa le hoe famerenana zany ny fandarina rehefa amina anonjam-peo sy amin'ny fahitalavitra le izy ny etsy ambony amin'ny radio Mada Nomsa Malala Robena tsy adino isika rehetrarehetra mihitsy mpiondana an'ity fandarana ity fantatray ary tsapanay fitiavantsika an'izany fandarana zany satria manovo hevitra manovo fahalalana mitondra adiady maro samihafa adiady resantsika tsy le gegery na le kombakomba fa fanadiadina de rehefa tovina famoronana anarana manko le fanadiadina amin'ny teny malagasy fa hadiady le izy rehefa tapahantsika kely le izy de rehefa mahazo tsara n'le adiady samihafa itsika de mba zava-dehibe zany de eo ihany koa le fizaram-baovao ho avy eo tonton Mota na Rakotoandrina Rakotoandrina Motarson Alléluia de ho avy eo ihany koa raha lambo zafombololona raha zafo tsy mialina ny ria tsy voafetra na i député fetra zay capitaine d'équipe ny vondrona parlementaire ny atokotiko Madagasikara député fetra zany araka amintsika izy rehefa aveo efa tsy lavitra izy fa ao amin'ny faritry ny 10 metatra sy 10 ozy rehefa Rakotomaro zay anisany mpiara-miasa atsika teo amin'ny MBS rehefa mitantara baolina ny dikan'izay efa manakaiky zany amin'ilay arato misy azy zany eto anivon'ny onjam-peo atsika kokoa atsika rehetra zany ny resaka ny resantsika teo angatahantsika amin'ny faly zany ny jery kely eo anatin'le résultat zay navoakan'ny ACC mahakasika ny élection présidentielle farany teo 2019 faly tamin'ny mois de janvier 2019 l'izy mizavatra tytsika resahana manko satria goavambe io ny resahany am'le hoe 9 900 000 électeurs inscrits na hoe voasoratra anarana zany fa tonga nandatsabato zany hoe reo électeurs zany nandatsabato 4 767 000 teo eo zany de nakay zany 5 millions mahery tsy mitovy ny fomba fanisa olona aloha sy ny fanisa vola so de eritreritrytsika hoe 9 millions ty de divisé par 5 natao fois 5 mahazo ariary na FMG azafady tompoko tsy ohatran'izay ny unité fa ny unité amboly zany fa atao amin'ny fomba fanisa olona zany ataontsika 6 tapitrisa zany aloha atao amin'izay le izy rina zay zany voasoratra anarana zany dia ny tonga ny fidy zany taty amin'ny fitoetsy mbola pitsika raha fa tsy ampy le fitoetsy apitsika zany le izy 7 arivo
andraso aloha miembotra mihitsy a 2 sy 300 sy 7 sy 9 sy 7 hetsy sy 4 tapitrisa mba tsy ho very zay rehetra mino azy zany hoe zay rehetra miteny azy misy olona zany nandatsapaty eo de aloha tenentsika tsara mihitsiny fa ataontsika manodidididina le izy 9 sy 7 hetsy sy 4 tapitrisa zany no fidy de tao anatin'io dia nanodidididina zany teo amin'ny 5 hetsy sy 4 tapitrisa mahery tany hoany no ny fidy an'Andriamatoa Iany Rajoelina zay manko ny angatahako amin'ny faly zany mba hananantsika précision tsara le izy am'le résultat farany teo de manodidina ny 2 hetsy non 2 tapitrisa mahery no ny fidy ny filoha Marc Ravalomanana zany na mety nisy mbola chiffre tao arinan'izay zany fa ataoko à peu près fotsiny zany le izy ny an'Andriamatoa Marc Ravalomanana iny tsy etsetsika fa iny zany azo lazaitsika mpitoetra eo foana iny anatin'le mpifidy madio ho an'ny président Marc Ravalomanana fa ato am'lay 10 mètres sy 4 tapitrisa fa mbola angatahantsika précision manko le izy rehefa aveo alefa mifaly eo le tableau de misignaly izy rehefa tonga le izy rehefa aveo iny moins an'lay 2 hetsy sy 2 tapitrisa na le hoe 1,100,000 et quelque lay doublant zany hoe tsy anomalie ny anaran'izany azavaintsika foana hoa ny anomalie zany de vokatry ny tsina zany tsy fanain'iny satria araka ny maha-olombelona mikarakara fifidianana de possible misy ny anomalie satria ny antsika tsy numérika no anaovana fifidianana tsy digital ary tsy mbola informatisé samy hafa daholo zany teneniko zany fa ny antsika zany de mbola le amin'ny alalan'le kitikity tanana le izy manao an'le lavitondro zay tsy mahay manao soni de eo manao soni de eo rehefa aveo mbola kirakiraina de alahatra ohatran'izao le izy le bulletin iny le mbola akariny ohatran'izao de atodika makany an'ilay mpanatrika eo de jereva ny assesseur sy ny rehetrarehetra de iny le mpaniserian'ny tableau de iny am'izay le raiketina ao anatin'le procès verbal rehefa aveo zay misy karazany 3 ny lalan'iny procès verbal iny de atao anatin'le pli fermé iny rehefa aveo de iny am'izay le entina mandrakalina mandramarain'ny andro de maka sasatra kely aloha de misotro kafe maraina de mihinana vary amin'anana de miandry kely an'izay olona kely afaka anatitra an'le taratasy-datsabato iny zany lay PV de mbola lasa indray mandeha tongotra satria mety 2 andro vao tonga de nahalatsaka tamin'le fifidianana farany teo reny any an'le faritra saridalana ny tonga aloha le saridalana le atram'izay le nga tsy hiakatra amin'ny vatony any an-tsaha de ry izy io ry Kandreo io ry be Fotakatsimy io zany fa nitenen'le Ramatoa any zany le tena mbola miandry herinandro fa any am'le saridalana ny rapida be zany satria misy rahatera io zany le ohabolanay avy any Antsinanana hoe raha fotsy be amonjy balina ozy izy angakaingana mihitsy izy miborosy nify misy raky ny endriny akao hoe amonjy balo mama be amin'io de miborosy nify aingana izy misy raky ny endriny akao manao metimety zany le zavatra zay le izy de miverinitsika le vato n'Andriamatoa Iany Rajoelina le manodidididina 2,500,000 voix zany le voix resahako eto le vato fa tsy feo ary tsy le lalana ihany koa zay le tiako atongavana am'izay zany no anasoratsika an'lay 1,100,000 manodidididina eo de azony rehetra tsaina am'izay tsika tena mahay aritmetika tsara misy tany amin'ny garabola na ampianarina am'izany fa tsy manao am'le miteniteny foana hoe 10 fois 100 égale 10,000 fa 1000 ny dikan'izany na hoe 16 plus 3 égale 18 19 ny dikan'izany tsika zany tsy manao an'le olona miteniteny foana ohatran'izay rina fa rehefa ataontsika peu près le izy tokony mahita any amin'ny 1,400,000 eo de raha raisina zany le izy raha tena vato zany azon'le mpifidy azon'le candidat marimarina kokoa io le izy io misaotra betsaka amin'ny faly azo angezaina ve faly alebiazana kely second ronina kely io jerevantsika io de zafady de ndraso aloha fa ho alaitsika mihitsy satria misy zavatra tiatsika ho démontrena fa mbola ho avy koa député fetra iaraka amintsika ao resaka an'izay fa nenaitsika sy tonton mota moa rehefa aveo resaka toekarena manahirany eran-tany mihitsy miampy an'ity resaka fitantanam-bola mpanjakan'ity zany rehefa aveo miaraka amin'ny tonton mota zany fa iny atsapahantsika iny zany io le izy io
farafaratsy noatran'izao io zany le deuxième tour io zany a 9 sy 10 sy rotapitrisa no vato azo n'Andriamatoa Iany Rajoelina ny vato azo ny président Marc Ravalomanana 9 sy rotapitrisa tsy de fanalavitra le nresahantsika teo le izy rena le ampambato zany non atytsika resahana am'zany zany a raha io vato io anesorantsika zany lay vato azo n'Andriamatoa Iany Rajoelina am'lay 1,100,000 izy zay fa 112,000 lay doublant de mahita le izy any amin'ny 1,400,000 et quelque eo manodidididiny eo zany de tsy lany zany Andriamatoa Iany Rajoelina satria le doublant taty aoriana ny didiny révélation iny izay révélation ngezabe nataon'ny filoha lefitry ny seni Terry Rakotonarivo iny zay nitarika tany fanesorana azy teo amin'ny fiseza mahafiloha lefitra azy tokony mbola nizohira avantage be dabe mihitsy izy ange sy ny rehetrarehetra fa zao ny filazany an'iny nitarika ny amin'ny hoe mametra felana de nialy izy tsy nakalako koa izy eny ka reny manko mbola azo foaziny reny dikan'izay zany hoy aho hoe tsy anomalie na tonga an'le doublant fa fraude zany zay manko le tiatsika avahana ny hoe inona natao hoe anomalie inona natao hoe fraude électorale de fraude zany le izy fa raha ny tena izy zany manana ny tena hoe légitimité ambato ara-dalàna tsara mihitsiny nahazo mifankatoavam-bahoaka dia Andriamatoa Marc Ravalomanana am'le vato rotapitrisa saingy am'le galina le izy eo am'izay samy hafa le izy ny ACC ny tsy nanome anazy am'izay hoe ara-dalàna araka ny lalàna zay satria io moa zany le ACC misy an'ity andalatsoratra kely manelingely leto ambony tany eto Madagasikara ty le hoe tsy azo divirana inona moa fiantso an'iny amin'ny teny frantsay riny le misy fomba fiteny azy zay hoe zay zany nefa didin'ny ACC de zay tsy azo ivalozany saika very tsy hoe tsy azo idivirana tsy azo ivalozana tsisy azo tsisy recours ao aorinan'ny ACC fa tapitra eo ny ACC ny recours raha resam-pividianana le izy donc 1,400,000 zany ny azonao Andriamatoa Iany Rajoelina le 2,5 millions moins le 1,100,000 de mazava be zany fividiana tsisy doublant zany fividiana tsisy doublant fa nompotra ka 1,400,000 am'le vahoaka zany 25 millions zay mbola tsisy RGPS 3 ny RGPS 3 zany de ny recensement général ny population sy ny habitat zay nataon'ny Instat manodidina 27 millions zay le izy rina iny taty am 2018 2019 tatiny zany vao tena inona nomboka fa miproclamena le izy taty afara zany dikan'izany raha ohatra tsika tsy maka le 27 millions fa le 25 millions 1,400,000 sur 25 millions zany no nametraka fitokisana angafoloha ny 2 millions sur 25 millions nametraka fitokisana am président Marc Ravalomanana tsy edikevitra aloha zany ma hoe président ny opposition anazy naturel tsara zany ao anatin'le hoe élection na hoe resaka rafitra démocratique zany zay ma hoe opposition démocratique azy fa misy paipaikady moa tany de mivadika indray le izy zany ka raha zay zany raisina de zao manampitamby an'le 1,400,000 ny fitondrana fa le 1,400,000 le fitambaran'le armada eno tsara ty tamin'ny fotoanandro mbola ao tsara ve le maintso hoe mbola tafara-dalana tsara ao ve le MMM le havana mbola ao tsara ary le lia raiky ao anatin'le armada mbola manana base tsara ara-dalàna ve izy de les autres rangambany anjara zareo mandinika azy le avi le freedom sy autre parti ohatran'ilay miaraka amin'ny président Sénat satria raha tsy diso nanana parti zay izy hoe fanarenana rehefa niala atao amin'ny Gradiloaf izy ery Rakotobe hafa ny natsangana zay tao anatin'ny Gradiloaf zay an Gradiloaf zany ary mety nijanona Gradiloaf raha tsy diso Zokobe ery Rakotobe fa président Herman Narzafy fa tao nanangana fanarenana asiko tao le izy raha tsy efa foana le antoko de mivadika TGV fa petraka kely le izy conditionné kely le izy zany de raha raisina zany am'le frustration le olona
am'izao fotoana zao, le fahasorenana, le déception, le fahatsopanantenana sy le hoe inflation, lay fitotongana amin'ny fiainan'le olona, tsy fiteny le hoe pauvrisation fa saika iteny an'izay fa appauvrissement, pauvreté, paupérisation, zany manko ny fombafomba fiteny tontomota raha tsy diso fa aloha raisitsika le paupérisation zany. De io 1,400,000 io rina mety efa raha misy de misy io, raha misy de misy io aty amin'ny atsasany. Zany ara mbola miady varotro reto olo reto miteny atsasanytsika satria le voaka malagasy tsy jamba ary tsy marenina. Fa raha ny tena izy amin'io raha misy de misy io any amin'ny 500,000 any hoany sisa raha misy fa spectacle sisa mampiaina an'ireny olo reny manatrika an'le zavatra ataony ao anatin'le mitokana lay rarivato pavé zay tsy nisy teto Madagasikara zany président république nitokana pavé zany ratsy am'izao fanjakana zao. Fa le coup de com moa matanjaka be de ohatrany hoe milay be ry zalahy ao anatin'le izy zany. Ka manampitamby an'le 1,400,000 le efa nenjera ty amin'ny atsasany zany le fanjakana. De any izy manao an'le hoe tratrarina 13 millions 5 atsasaky lay 27 millions zay vao tena RGPH le navoaka ny stat officiel lay mpifidy araky ny eritreritry ny senit sy ny fanjakana. Fanjakana nanome jugement supplétif à 3 millions. Ny tam fanisana farany teo ny seni tadio zay archive 10 millions ny hita ny seni farany teo. De raha apina am'lay jugement supplétif sy le 10 millions hita teo de 13 millions mahery. De ny raisiny senil izy objectif 13 millions 5 zany prifidy ho tratraritsika. Tiandrareo mihitsy ho 13. De dikan'izay 13 millions 5 atsasaky le 27 millions d'habitants. De iverina am'ty am'izay tsika tsy manao règle de 3 tsika. Tsy manao an'izany tsika fa miverina fotsiny am'ty tsika. Raha mijery an'ty zany tsika hoe 9,900,000 ny inscrit. Ataotsika manodidina 5 millions zany no nandeha nandatsabato ka raha 13 millions 5 ty zany rina. Moaty am'izay firy 7 millions eo. Ka raha io 7 millions io zany nitatsika ao anatin'izay de manomeritreritra re olo reto ny atsasa manila an'izay amin'izy mipetsipetsiny io mivavany hoe premier tour de vite io. De dikan'izay zany meritreritra ny anatratra 4 millions reto olo reto. Vaty amin'ny 1,400,000 zany reto satria zay aloha mivato ny raisitsika raha tena miala le doublon le 2 millions 5 moins 1 million 100. Vaty amin'ny 1,400,000 reto olo reto iazakazaka anatratra 4 millions zany mahery. Miracle mon ami zany de ahoana ny ahazona an'izany sy atongavana an'izany nefa tsika raha mbola ny démontrer teo fa ny paupérisation ataotsika ohatran'izay manko le izy maka style audacieux kely tsika am'izay. Ny resaka déception, ny resaka frustration sy ny inflation eto Madagasikara efa liklik efa leo tsy te herika mitoto tany ny olona am'ty fanjakana ty ary eo de efa miteny tsisy amerina andreo ka raha zarazara reo zany manana 500 na 600,000 mandendeha eto Madagasikara. De any zany reo raha ny tena marina andao ataotsika départ 1,400,000 ry zareo. Eo zany le vato azo mitena reo raha ny tokony hoy zany. De anentsika aty amin'ny 4 millions raha ohatra zany ka le fomba nahazatra teto Madagasikara satria atram'izay manko tsy le hoe mpifidy voasoratra anarana no mifidy. Eo manko mbola problème ko mbola azo démontrer na lizy araka le teny rina teo tamin'ny voalohany. Hoe le tsy nifidy eny mibetsaka noho le mifidy 5,140,000 maro anisa manginy reo le tazanina na taux de participation reny dikan'izay. Mbola tsy azo tsinitsiniaviny reo. De zay ny démontrer-tsika lizy raha tratra le 13 millions 5 fa tsy voatery ny inscrit iny ny andeha an-datsabato fa raisitsika ohatra ny atsasan'izay ny 7 millions ndeha ara-mbola omena gâteau 8 millions De reto olo reto zany anatin'io jugement supplétif io anatin'io gadra saina mifidy io za tsy te hiresaka zavatra hafa hoe miaramila ninona zazavotsiny reto tsy te hiresaka an'izany devitra mandendena ny elakelatrano zany tsy de tena tsika vakitsika aloha fa reto etrany karazana famoronana mpifidy vaovao reto mba hanenjehana an'le vato zay efa sahirana de ampiasana manaraka an'izay
ny sefokotany vony tendrena ampiasaina manaraka an'izay nefa ketriketriana any ambadika any hoe isa daholo membre amin'ny bureau de vote-tsika fanendrena gouverneur teny gouverneur reto olona nome isan-kerinandro reto te maso one avy ary fikambanana zao teze verianana sy ny sisa inona ny anton'izay tsotra be omena mission politique hoe ahoana nahazotsika 4 millions et quelque mba hafahana midouble an'le vato 2 millions président Marc Ravalomanana zay fantatra satria hoaiza moa zany reto olona 1,400,000 reto zay efa desu le doublon aloha zany mazava ho azy le matoto iny reny zany mazava ho azy affecté ato amin'ny président Marc Ravalomanana andreo olona desu miantso hoe avy reny data reny tika le doublon aloha fifidianana sahiran'ireo mankorina matoto ambato zay ny dikany doublon kanety glasy ozy izy zoko be Olivier Rakoto vazaha hoe reto tena misy kanety boribory tena izy de reto misy kanety glasy de le kanety glasy boribory mitsonika lasa rano zay le izy nefa tamin'ireny ara ny lisy mpifidianana nefa tsy mandeha amin'izay tamin'iny satria pasteur Lalarasendrasina ne président NFJKM teo aloha tsy tao anaty listre zay indrindra nefa etsy am Jules Ferry etsy faravohatra izy no bro mpifidianana voalohany zany tokony nandatsa eto Antananarivo zany firaisana voalohany pasteur Lalarasendrasina tsy tao anaty listre toizako le fanazavana ato am'le olona frustré sy tatrana déception reto zany sy olona potikara-piainana reto miampifidy vaovao tonga saina sy afaka mifidy ohatra ny zanaky ryfaniry amin'ny heritaona de efa mifidy mazava ho azy anaraka ny heviny izy ny zanaky ryrina misy firy be zao ny tonga taonao dikan'izay zany itombo le mpifidy any Andriamatoa Marc Ravalomanana ho tafakatra ambony be io ano mampikiropaka any reto olo reto hoe jereo kelon'ny tableau karakarao fa mivoraka izy ireo tsy miteny reo zao de zao de tonga am'izay ary ny filoha Marc Ravalomanana sy mitimy tairo ara fa raha ohatra nareo zany sa zay koa vonina hiatrika fifidiana mikiropakisy tam'izay izy menakavy de manao an'le resray zero Barça zay le favori tsy miteny ataotsika manao ohatra ny Lula da Silva sy Jair Bolsonaro reo manana dada amin'ny brésiliana fa manana dada koa malagasy zay nge le fandeha n'ty raharaha ty rehefa kelikely eo hoe de avadiky ny tetikadin'ireo olona reo fa miseho azy tena mahay be fa zao ohatra mba mahazina koa ny aty ohatra mba manana ekipa ihany koa le filoha Marc Ravalomanana sy le antokotiko Madagasikara ohatra ny tsy azo amidy amin'ny ariaroa mety taloha angamy zany araka ny tenin'ny député fetra hoe tsisy manaiky tangeny amboziny eto ary tsisy azo anaovana tsinitsininy zany koa eto tsy anaovana tohatra fiakarana mahaiza manetsy Ravalo ozy izy fa afana ny somaly ohatra an'izay zany le somary zava-misy hoetsitsika fa andeha lavidavitra tsika riva aveo de efa matsapy reto olo reto ka ny problema ny zareo tsotra tonton mota raha voavotitra eo ampelantanany zareo le fahefana ambany atsinanana ambony atsinanana mifangaro daholo ivoaka ny grand dossier misy levina ny exilé politique eto ary tsy vitan'izay hidradradradrany ny angataka amnistie générale aza atao sélective ataovy général le hidradradratra ny olona angataka réconciliation nationale concertation nationale misy impunité am'izany fotoana zany tompoko fa tsisy an'izany culture d'impunité anareo zany fa reveo amin'io rehefa zay ny tianareo reveo amin'io arak'izay fomba hitenenareo am'izay mbola tsotsotro zany fanazavako azy zany mbola tsy miditra détail technique maro samihafa fa mbola kajy akandrina fotsiny tondrako an'le adevitra aloha fa rehefa démontreko amintsika ny chiffre samihafa mandeha am'izay ny olona rehetrarehetra am'resaka io la preuve n'izany le raha mato mipetraka teto amin'ny teno nipetrako teto avy any mananjary sy ny olona miaina ny zavatra rehetra any ambany voalohany any ny atao hoe mpifidy ary io mpifidy vaovao ketrehany reto olo reto io ifidy zay mieritreritra izy fa ifidy azy sahirany reto olo reto de eo am'izay le hoe aizytsika ny aina sitrika aloha mbola misy ambony ve le volany amin'ny banky zay nge tao nametraka any amin'ny eo ty ve
le tany viditsika tamin'le tary aloha satria navadikitsika tany le vola am'dio le 4-4 ravito rafume efa mety mivadika 205 kely de mety mandeha taxi be ohatranay am'izay ny farany de tsy zatra am'izany standininy zany de sahirana rehefa avy eo de inona ny ataoko bay inona ny atao adevitra politika ndao angataka réconciliation nationale de voafafamoramoran'izay ka de mbola tsy miakatra aloha le anina de amboamboary any le fihetsika reo fa ty mandeha ho azy miaraba tontomotary aloha miaraba mifaniry de miaraba ireo mpisehatra any amin'ny MBS radio mada miaraba ireo a mpanaraka ny fandarana miara-manonja na ny any ampitan-dranomasina indrindraindrindra moa ny eto toerana ny any ambanja ny any tsy moatsinanina rehetra any a dia faly miarabanareo ny tenanay mifaniry eny ara tonton mota tafaraka andray zany tsika aloha rehefa miresaka amin'ny tonton mota manko de te hiadevitra ara-tiokarena foana isika ny antony mahatonga hiteny an'izany manko dia ahitana adevitra be ary zay ny le isariana say satria zay le anjara ndraiky tsika eto zany eto amin'ny fandarana eto sady mizara vaovao tsika tonton mota no miezaka mijery ny lasa sy ny hoavy zany hoe anticipation sy manino zany constat eny iny le constat iny fa mianticiper sy le hoe gouverner c'est prévoir ka ny vaovao zany am'izao fotoana hitenenantsika zao raha tsisy ny fivana androany any Vienne amin'ny Autriche dia mivorony ny OPEP ny OPEP zany de reo organisation des pays exportateurs na pétrole eto ambonin'ny tany de ivory ry zareo ka rehefa andeha le fivorina mazava ho azy fanaraka am'izay ny adevitra zay ho resahantsika zay rehefa avy eo dia hisy fanapahan-kevitra ho raisin'izy ireo ao anatin'ny OPEP aloha zany mba tsara ihany miresaka an'izay satria misy 13 enjana be ao zay efa mpikambana hatram'izay Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Congo, Émirats Arabes Unis, Gabon zay nanomboka tamin'ny 2016 izy nitsofoka tao anatin'ny OPEP, Guinée équatoriale satria Guinée zany misy roa Guinée Bissau de Guinée équatoriale, Iran, Irak, Koweït, Libye, Nigeria, Venezuela fa misy le partenaire miaraka amin'ny OPEP zay tarihan'ny Russie moa zany fa tsy hoe Russie Russie de maromaro izy ao anatin'izay zany ka andeha le fivorina satria misedra olana lehibe ny lafin'ny pétrole eto ambonin'ny tany zay fanidina ny prix any am'izao fotoana zao tonton mota zay mihitsy fa ny eto Madagasikara tompoko tsy mbola manaraka an'le fidinana de ho démontrer izy tonton mota amintsika eto am'izay koa ny fikabe sy ny dôlamakota ao ambadiky ny adevitra miainga am'izao fotoana zao fa io aloha izy ny courant pétrole Brent zany na ny brut zany en dollar dia $91 izy zany fanaraka am'izay ny courant balefa mifaly amintsika eo rehefa avy eo $91 zany izy tonton mota $125 izy le nakariny zay mihitsy le hoe miakatra ny courant baril eran-tany fa tsy maintsy mampiakatra tsika mois de juin fa ay tamin'iny misy an'ilay vola amin'ny pétrole zay efa manodidina 500 milliards de dollars 500 milliards d'ariary zafady vola be zany io ny courbe io manaprofo am'izay eo amin'ny $91 izy am'izao fotoana zao de eo am'izay ary tsika no miadevitra tonton mota io izy io amin'ny volana octobre 2022 io ambony 90 io le izy mijanona inona no azotsika andikana am'izao satria misy vaovao mifanaraka an'izay maneran-tany amin'ity fivorina hoe inona ny antony le fivorina satria taorian'ny crise 2019 zany dia tsisy ny fivorin'ny OPEP mivatana fa visioconférence anisy fa hiatrika fivorina mivatana izy ireo ary aka fanapahan-kevitra lehibe eto ambonin'ny tany tonton mota mampatsiahy voalohany aloha ny mpanaraka ny fandarana aloha fa anisan'ny fomba fanao teto amin'ity fireneny ity ho tenenina aveo hoe tsito zay maharatsy azy sa ahoana fa ny zavatra ny tranga any de zao tamin'ny fitondram-panjakana teo aloha hatramin'ny 2018 zany isam-bolana de manao correction vidin'io pétrole io tsika malagasy ny aina tsika zany
fomba fanao teto amin'ny firenena zany ary faniry miteny hoe 97 $ nge zao ny baril pétrole 91 efa tany ambaniny 91 nge io teo lolo kely teo hoe fa zao izy niakatra kely 91 tiana olazaina zany zao hoe ireto fitondram-panjakany reto rehefa hiakatra le izy tena mihevitra tsika malagasy mihitsy ny vahoany filoham-pirenena sy ny gouvernemanta fa zao fotsiny vidina lasantsy zany ny fomba nylazana azy hoe tena miezaka mihitsy ny fitondram-panjakana nanao an'io vidina lasantsy ohatran'io nidina mihitsy ara le vidina lasantsy nangina ireto olona vidina lasantsy moa niakatra ambony be dia maninona moa izy teo douane miakatra ny recette douanière zany am'le pétrole de milaza ny fanjakana malagasy nambaran'ny ramatoa ministra ny finance hoe no ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana malagasy dia ny tsaratsara ny fidiram-bola firenena malagasy nefa le zavatra fiakatry ny vidina lasantsy ny tena nahatonga an'izay ary ny zavatra nitranga nidina le lasantsy tsy nidina indray le izy ny prix an'ny lasantsy mantsy ny tena marina misy fluctuation miaka midina eo marché mondial fa zao tsy hoe androany io rehefa mividy ianao moko de fomba fanao ohatran'ny hoe rovina ny livraison rovina ny paiement sy ny etsetra rehefa ohatran'izay misy fombafomba be de be ohatr'izay ka eto zany tsika malagasy tsy narahana tsony le fomba fanao tany am 2013 ka hatramin'ny 2018 hoe isam-bolana de manao correction na vidina solika fa zao ny vahoaka malagasy tena mba miandry hoe ay zany correction vidina solika fa namidina tsy de ho ariary zato kosa aloha fa raha midina 200 na 300 am'ty volany ity de midina ariary zato de mbe efa hita zay de mbe efa misy correction koa misy fanotsina koa zany ny vidin'ny sarandalana sy ny fitaterana mitranga eo amin'ny resaka fitaterana samihafa no zay fietsehanan'izay fa ny zavatra tena tiana horesahana zao eto am'le tsy fahamatorany le fitondram-panjakana eto am'le fanehoana ny zava-mitranga ny zavatra irahana malala ngety zao hoe tsy manam-bola araky ny tokony ho izy ny fitondram-panjakana malagasy io ny fanaporofonan'izany le karama nambarany ho ampiakarina 5 alina sy 2 hetsy de hoe ny 3 alina alohan'ny volana kinapy fa ny 2 alina alohan'ny fanjakana malagasy de lazaina amintsika vahoaka malagasy ny 3 alina zany nge tsy vola ny fanjakana malagasy akory fa ohatrany hoe volany an-tranondrakoto no alainy andoa anampiana an'le karaman'le mpiasa tena maka vola tsy anazy le fanjakana malagasy raha izay lafin'izay nijerena amin'ny tsipriany tsy de fanao zao ary zao moa izy mazava be mbola tsy tonga eo am'izay fandoavana an'izay satria na ny anoratra an'izay zavatra zay fotsiny ara ho atao lalàny hoe volan'olona iverina mantsy fa hoe ohatry ny olona anankiray ihany zany ny knapsa de volan'olona no alainao fotsiny zao anao soratra ianao anao lalàny ianao de ho alainao reny anampianao ny taremarika amin'ny fampakarana ny karaman'ny mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina ohatrany tsy de mety loatra zay zavatra mitranga anaporofona hoe tsy manam-bola io fanjakana malagasy io reto eo anivon'ny mpandanja lalana ny mpandanja fiara vaveto zany eny am-Pomalaza eny Maivatanana misy an'izany daholo moa ny lalana rehetra mba azahoana miaro ny fahatezany iny lalana iny mampidiboly io rafitra anankiray io satria mihoatra indraindray lanja hoentin'le camion de misy sazy zany de mampidibola le olona fa tsy alohan'ny fanjakana malagasy
ny karaman'ireo olona ireo satria maninona tsy misy ny vola. De eto zany izy eto am'le resaka petrôly ty no mihetsiketsika, niakatra ny vidina petrôla, niakatra ny droana douane n'le petrôla, dia tombo ny fidiram-bola fanjakana malagasy. De milaza ny ministra ny finance hoe noho ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana malagasy dia ny atsara ny fidiram-bola. Raha milafy ny taremarika fotsiny zay dia ohatran'ny hoe ny etsara raha ny taremarika fotsiny, fa rehefa jerenao le atsiprian'le izy tsy de marina loatra zay, fa tsy nisy ezaka nataon'ny fanjakana malagasy zay fa efe mekanika n'le fiakarana vidina solika no nahatonga an'izay. Fa hatram'izao tsy mbola voalohany karaman'iretsy-piasa any am'le rafitra mpandanja fiara vaventy tsy mbola voaloha ireto fanondrota-karama ny piasa tsy miankina, ary mbola misehatra maro samihafa ary dia mbola tsy misy tokotaniny daholo. Le lazaina manokana fotsiny am'izany ireto olona nomena asa-panjakana. Asa-panjakana ny tiana horesahana am'izany zany hoe marché ataon'ny fanjakana, ny hoe mpanao lalana moa zany ny tena be deaibe. Nanao ny asan'le olona, nindram-bola le olona, na vitan'le asa izy no raisin'ny fanjakana le asa hoe nataony voaray ara-dalàna zany tsy nisy ny fandoavam-bola hatram'izao. Manam-bola ve, nisy ezaka ve? Dika ny tenin'ny ramatoa ministra ny finance angera hoe vokatry ny ezaka nataon'ny fanjakana malagasy. Ny dikan'izany de misy hita soritra zany ny fiakatra zany amin'ny sehatra maro samihafa, de efa tokony manomboka afaka mandoa an'ireny zavatra tsy voaloha reny izy hatram'izay, de efa afaka manoa an'izay satria ny tsara le fidiram-bola. Fa tsy nanao mihitsy izy satria maninona, rano marina tsy nisy fiatsarana zany ny fidiram-bola, fa vokatry le recette douanière noho ny petrôla niakatra nahatonga an'le trésorerie niakatra. Ka ny zay moa zany le tenenina foana am'le hoe ohatran'ny hoe fact check-in ozy ny mpisehatra am'izao fotoana izao, tsy de hoe fake news kosa aloha le izy. Le fake news mantsy le hoe resaka lainga mihitsy, fa le fact check-in ohatran'ny hoe misy demi-vérité, misy apahany am'le zavatra teneninao ohatran'ny hoe marina, fa rehefa jerenao, rehefa manao recheck-in indray ny olona hoe mijery ny atsiprian'le zavatra teneninao de hita hoe tsy ao tsara zavatra teneninao, ary tokony rano marina ny marina, de tokony ho ahitsiny ihany le izy ho ambarany ihany. Manao fampidinihana amin'ny FMI ny Banque mondiale moa izy ankehitriny ao anatin'ny préparation ny budget 2023 daholo zany dia hita eo ny zavatra ho ambarany. Fa raha isika aloha de mahafantatra isika hoe tsy izay tsy zay, ary le zavatra mitranga fampanantenana nameny ministre ny finance nge tamin'ny Banque mondiale sy ny FMI de hoe anangana état de droit zay, anangana bonne gouvernance zay, anangana anti-corruption zay, anangana fitantanana mangarahary zay. Hatram'izao nge tsy nisy zany zao ara ny état de droit de tsy hoe memontsika rehetrarehetra, fa gagitsika rehetrarehetra amin'ny zavatra mitranga. Apahany fotsiny moa ny tenenin'ny faniry iny hoe tenenin'ny faniry hoe raha ohatra nge ka miovy zao fitondrany zao do sahiranareo rehetrarehetra reo satria be deaibe ny nanao zavatra tsy mariny. Ny zavatra angatahana fotsiny angamba, angatahantsika amin'Andriamanitra de zao mba hiovy reo olona reo ka hiverina anao ny marina. Fa raha ny zavatra tsy marina eto aloha de tena miopapana ary tena tafa oatra mihitsy. Rehefa mijery an'izany rehetrarehetra zany tsika de voatery mitodika mijery an'le fitantanan'ny firenena malagasy de voatery mametraka azy ao anatin'ny tontolony zao rehetrarehetra zao, contexte international moa ny tiako resahany zay, ny tontolo misy hiainana am'izao fotoana zao, satria tena mesarotra ny raharaha. Ary tamin'ny firenena mbola tsy nandalo fotoana sarotra ohatr'izao ary
inona moa no mahasarotra azy le ady any Ukraine. Eto zao ny OPEP lasa misy hoe pomba miaraka amin'ny Rusiana sy miaraka amin'ny Arabia Saodita, lasa mizara ohatr'izay le OPEP, fa ny tombontsoa mety tsy mitovy tsony. De lasa 320 izy de zao misaraka vokatry linina toy an'le savoritaka any Europa Atsitrany na any amin'ny resaka Ukraine sy Russie moa zany rehetrarehetra zany, ary de miova na ny fifandraisana iraisam-pirenena ary raha ny zavatra hita aloha sy fantatra amin'izao fotoana zao dia ohatrany hoe manomboka sahirakirana ry zareo Rusiana eo amin'ny lafin'ny ady. Ka zao nefa ohatrany raha izao no mitoy iova tanteraka mihitsy ny fifandraisana iraisam-pirenena, satria ohatrany ho sahirany Rusia zany. Ary fantatritsika fa na ny PTF, partenaire technique financier, ny Union Européenne indrindrindrindra, teo koa ny États-Unis, de efa nampitandrina ireto olona tsy nanameloka ny fidiran'ny tafika Rusiana tany Ukraine reto, de efa nampitandrina an'ireo izy. Ary isan'izany moa Madagasikara zay no anaovako hoe miova le fifandraisana iraisam-pirenena, mesarotra kokoa le raharaha, satria ny manaraka an'izany rehetra zany, ny sarotra be ho antsika malagasy ange ny mifehy an'izany fifandraisana iraisam-pirenena zany avany amin'ireny ady reny. Ireto Union Européenne sy ny Amerikana efa nampitandrina hoe ao anatiny ty listra mainty ty Madagasikara, vokatry le tsy fanameloana ny fidiran'ny Rusiana ny Ukraine. Vokatry zany rehetrarehetra zany eto amintsika de mbola tsy hita hoe ahoana, fa ny fantatra fotsiny de zao efa niteny reo olona reo fa tsy taza-potsiny. Zany rehetrarehetra zany mitarika antsika hoe mesarotra ny fitantanana nyty firenena malagasy ty, mesarotra mitantana mitady mpamatsy vola amin'izao fotoana zao, ko ny Union Européenne sy ny Amerikana nge no tena anisan'ny mpamatsy volany zany Madagasikara zany amin'ireo tetikasa maro samy hafa, ary na ny fanampiana fotsiny amin'ny teti-bola ary de anisan'ny tena manao izy ireo. Inona ary ny zavatra ho atao no atoato, ka rehefa ivoaka hoe tena le sahirana le firenena Rusiana, io moa tsy maintsy resaka foana nge nrotota na ahoana na ahoana, tsy maintsy resaka foana, fa vokatry le fiovan'ny zavatra eran-tany zay de mety hanomboka hampiatra an'le eritreriny amin'izay zany reto Union Européenne sy ny Amerikana mahakasika an'ireto firenena. Tsy hoe anjanaka moa izy na hoe hiady na ninona, fa zao mba hampieritreritra an'ireto firenena ao anaty listra mainty reto dia ezaka izy ireo andresy lahatra an'ireo hanova fomba fanaony sy ny fomba fijeriny. Mahatonga an'izy mantsy de zao ny Amerikana sy ny Union Européenne de manana an'le sotoavina hoe tsy miditra ankeriny any amin'ny sistan'ny firenena anankiray tokony tsy fanao mihitsy zany eto ambonin'ny tany. Enao nefa raha mangina eo anatreny zany dikan'izany de ohatrany hoe mankasitraka ianao, fa tsy mampaninina anao zany raha misy firenena anankiray miditra fotsiny zao antery any amin'ny sistan'ny firenena anankiray, manao miditra ankeriny zany ohatrany hoe lasa ohatrany hoe amin'ny lafin'ny ara-tafika moa zany de ohatrany hoe manafika na amin'ny fomba fiteny hafa zany de ohatrany hoe manao ankeriny sy ny ohatran'izay. Ka zany anisan'ny sotoavina amboniny le zavatra nyresahana hoe ao anatiny ny mangarahara, ao anatiny ny tany-tandalàna indrindrindrindra, ao anatiny ny miady amin'ny kolikoly sy ny firenena tsara tatana. Zany rehetrarehetra zany de ao anatin'ny sotoavina ankatoaviny reto firenena Européenne sy ny firenena Amerikana reto. Itsika Malagasy anefa sady efa tsy nandeha amin'le sotoavina voalohany le hoe manaiky, fa tsy manaiky zany tsika ny idiran'ny firenena anankiray akeriny any amin'ny firenena hafa. Tokony tsy zay aloha de efa tsy nataotsika.
tsy manao état de droit tsika, tsy manao bonne gouvernance tsika, tsy miady amin'ny kolokolo tsika, tsy manao mifanjakana tsara tantana sy ny mangarary tsika. Ahoana moa zany ny tena ataotsika, zany hoe mbola tsy tena manindry ny olona de ohatran'ny hoe basy vavitsika. Ary de zay no manazava amin'ny fihetsika ty fanjakana malagasy ty manao an'izao rehetrarehetra zao, miainga izy makany am'le hoe manao efa ho tenenin'ny faniry eo ihany mola izy hoe ohatran'ny hoe miomana izy amin'ny tena ohatran'ny manao propagande avy hatrany amin'ny fifidianana ho atao afaka herintaona 320 de ty mba eritreritro manokana fotsiny ty. Eritreritro manokana fa za de olona manana an Jesosy Kristy ho tompoko sy Andriamanitro, za de mino fa tsy mitaza-potsiny am'izao fa zao reto olona reto tena mampiseho ny fahaizany mihitsy, zay no eritreriny hoe mampiseho ny fahaizanay zay amin'ny lafiny rehetra mihitsy mba handresenay amin'io fifidianana io. Za de tena manao hoe odo io, fa nga ianao mafy an'izany, fa nga zany hainao, ary ianao tsy maka lesona amin'ny tantara mihitsy ny olona rehetra teo alohange efa mba nieritreritra ohatran'izany koa teto amin'ity fireneny ity ange hatraminazona amin'ny fahaleovantena de efa mba nisy ny fitondram-panjakana nieritreritra ohatr'izany fa maninona ny fotoana fokialy ao aorianan'le fifidianana de misolo izy no ny antony samy hafa satria tsy voafehanao zany, ny apitso ange tsy voafe zany ary za de miteny fa io fitondrana io tsy tafajanony tsony io fa de anjarantsika ny miomana andray ny fitondrana ary tsy anaika an'le hoe araky ny tenenin'ny faniry teo hoe rehefa miova ny fitondrana de hoe ataovy ny réconciliation, io nareo fa amalifaty mody zay no alefa mafimafy mba tsy hanenjehana an'le izy fa ny eto amintsika tonga milazain'le namany zay hoe eto amintsika Angara-Motarsonina rehefa misy ny ankety de atao hoe misokatra ny ankety, fa zao kosa tsy mba nisy ny teny mihitsy hoe efa mikatona le ankety ka zao vokatra, fa de nitsokatra teo le ankety na ny tany kongo zany na tam'ireny vola very tany tenenin'ny aray tenenin'ny samy finina ireny misokatra ny ankety enim-bolana fito volana tiarina tsy mikatona ihany ny ankety ary de tsy hitany toyako de faniry ara moa efa nanamafy teo hoe zany ny zavatra mitranga fa zay tsy anaiky hoe amelamela fotsiny an'izao, ianao ange tsy hoe hanenjika an'ireo satria mankala an'ireo tsy misy fankalana ange fa zao ny marina no apetraka, zay ny tiana atao ny marina no apetraka eto amin'ity fireneny ity fa rehefa tsy manao ny marina eto amin'ity fireneny ity mandeha any amin'ny tsy izy foana ny firenena. Marina zany ary le fanazava-kevitra netiny tontomota teo de manam-porofony amin'ny hoe misy zavatra zay mila resantsika amin'ny vahoaka mihitsy ohatran'io tontolon'ny solokio afahantsika milaza zany amin'ny hoe misy fikaroam-bola fanetsemam-bola hafany fa ny fanjakana zany mety miteny izy hoe tsara fiditry ny vola sy ny rehetrarehetra fa amin'ny akapobeany anifo zay de tokony misy ankio fiverenan'zay makany am'le vahoaka de aperantsika mifanontaniana io arytsika mbola manafatra varitsy ino mbola voatonga le avanontoliara misy vary voatonga aviany de hatramin'ny oviana no atsapahantsika zany hoe io Madagasikara io de pays io importateur foana nefa eto ny usine rehetrarehetra ny orinasa rehetrarehetra menjera daholo tontomota de io andray fanapahan-kevitra ary ny OPEP rehefa andray fanapahan-kevitra ny OPEP dikan'izay tsy maintsy tsika zay vao tena losa teo manko zany mbola décision mifanaraka am'le hoe anana ny compagnie pétrolière zany hoe resaka samitsika ato anaty fa adevitra fotsiny resaka fotsiny mibobaka mikasika an'le hoe niakatra amin'ny vidin'ny pétrole maneran-tany fa anana n'lay compagnie pétrolière vola isika ka raha ohatra io ka tsy naloha mitovana hatramin'ny volana janoary volana desambra de any 1 miliara mahery ihany ny vola tsy maintsy tadiavin'ny fanjakana malagasy dikan'izay tsy maintsy naloha fa rehefa tena hiakatra zany le izy araky ny fanapahan-kevitry ny OPEP am'izay
zay mitazona ny tsena amin'ny petrôly eto ambonin'ny tany zay mahatsiaro hoe tsy tafavoaka mihitsiny no le ady any Rosia eo ihany zay fa na tiana na tsy tiana efa miena am'izao fotoana zao ny famokarana satria tsara manamarika amintsika fa any amin'ny 500 000 ka hatrany amin'ny 1 million anoany zany barila ny vokatra zany miena am'izao fotoana zao goavana be zany goavambe miena am'izao fotoana zao de anjarany rehetra no mandinika ny aminy hoe lasa ifampitadiavana l'izy de miena le vokatra any am'ireo firenena zay mpamokatra petrôly i Madagasikara manana opportunité an'izany tsy afaka mitrandraka Madagasikara de antsika voiazakazaka anenjika an'le tena mbola tsy vérité des prix ary mbola adevitra manko le vérité des prix fa mety mbola ambony le vérité des prix l'izy kanefa mahavarina nresaka tontomota teo ny ajustena foana ny vidin'ny petrôle teto Madagasikara hatram'izay arakaraky ny le courbe io miakatra izy androany midina izy de isan-kerinandro ny ajustena teto Madagasikara ny any Frantsa nge am'izao fotoana zao hoe nilatsaka 3 centimes ne zany ho an'ny resaka carburant saka goazalina andragazoalina ny resantsika ny tombo 1 centime kely izy raha resaka lasantsy ny resantsika ka maninona vitan'ny hafa mampiakatra sy mampidina ary efa ngeza be ao anatin'ny ekonomia ny isambatan'olona ny eparina ny resaka centime tsaroko tsara Andriamatomota le adevitra teto tam'izany fotoana zany hoe niakatra 20 ariary ny vidin'ny solika niakatra 80 ariary ny vidin'ny solika mariny zany fa ny APB ny association professionnelle du boulanger tsy napetsika mihitsy ny fiakaran'ny vidin'ny mofo tam'izany fa hoe io miakatra ny vidin'ny solika io rehefa mbola zakanay le izy tsy kitianay fa rehefa niakatra ny odikodina teo nandritry ny taona 3 na taona 4 de mba naka koa ny APB hoe akarinay 20 ariary ny mofo ray de zao gramma no lanjany tany ange misy adevitra ohatran'izany de le fiakaran'lay viditsolika amin'io manodidididina am'izay hoe 80 na 20 zay fa tsy mihoatra an'izany fa mety eo amin'ny ariary 4 ariary 10 20 520 30 efa be loatra ary zany 80 na 20 resako zany nisy fotoana izy niakatra ary zato mahery adevitra tam'izany satria zay natao hoe tsy ny raisam-pirenena manaraka ny offre sy ny demande isika betsaka ny demande de ahoana ny offre tsisy ny offre ahoana ny demande tsena ny dikan'izany fa eto moa ekonomista vaovao le mpitondra am'izao fotoana zao sady katraka de mandiso chiffre eo amin'ny raisam-pirenena 146% sy ny sisa de ho avy ndray manko le fivrina ministry ny toekarena sy ny vola ndray no ho avy any ivelany any de hiaraka ny volony européenne tonton Mota de misy tonombola 41 millions d'euros ho azotsika sy ny sisa de itsika mangataka an'le fond vert na climat zay tadiavina eo anivon'ny Antonio Guterres hoe misy an'le COP 21 COP 26 io misy vola ohatran'izao mba meo an'io zay voatosika ny adevitra samy hafa tsy maintsy manao lalana ty tonton Mota aloha mba resantsika ty anao autoroute iny anao karazan-dalana samy aloha mba ho resantsika zany satria misy vola ho tadiavina ary zay ny tena ho tadiaviny be sy maro ny amin'ny fivoriany solomavamboaka amin'ny fivoriana manomboka amin'ny 7 ny volana talata 7 ny volana oktobra zay ny ambarany constitution talata 7 ny volana oktobra no hanomboka amin'ny fivoriana session budgétaire io de ho hitantsika eo daholo zany ampidiriny eo le vola meny volony européenne ampidiriny eo le FEC ampidiriny eo le karazana vola be da be le trosana aloha tamin'ny petrôle resahanao daholo ny bourse resahanao daholo reto vola ny karaha mampiasa sy ny rehetrarehetra hatramin'ny bourse ampianatra any an-dafy tsy voalo hatramin'ny reto fampanantenana hoe anao autoroute aiza ny vola anaovana an'izany ny amin'ny banque mondiale anaovana an'le RN 44 tapany faharoa aiza ny vola anaovana an'izany tsy maintsy ampidirinao daholo zany adevitra rehetrarehetra zany le resahana fa tsy maintsy anomboka amin'ny farantaona lay andapa makaty antsoy aiza ny vola tsy maintsy resahana amin'ny loi de finance zany ny atrehany amin'ny fifidianana ho avy eo 2023 tsy maintsy resahana ao anatin'ny loi de finance zany mbola tantara be nge izy ty tonton Mota fandalo resahantsika le autoroute ory faniry zara nga aloha tenenin'ny olona hoe anao autoroute ontsika za zany de manao vazivazy foana
manao vazivazy amin'ny olona zangery olona tsy mba mahita an'izany fa ray mijery tele aka mipotra amin'ny président de manjelanjelatra ny tele de maty tozy ny olona mba ataovy anona misy eny ara ho fa zao raha ny fahafantarako an'le zavatra ny tranga zay le hoe vaovao tsy tena ao amin'ny tena izy loatra zavatra nambara eo moa le hoe midika ny miami dika ny miami tamy 2019-2018 izy ny teny an'iny 2018 izy ny teny an'iny eo moron-dranomasina eo tomasina izy ataotsika ohatra miami ty zavatra ty de ny andry mahatonga amin'ny teny an'izany aloha le anampirofotsika hoe tsy tena ao anatin'le izy tsara ny zavatra resahan'ny filoham-pirenena izy eo morony ranomasiny tomasina ery am'lohan'ny lampantanana ery zany ataotsika ohatrany miamity de mieritreritra ny olona hoe ity plasy ty zany de ho atao tsara be malalaka tsara de azo ilomanosana sy ny etsetra tsy nisy fahantsiana nandritry ny 5 taona 5 taona 2018 zao 2028 efa 5 taona zany dia dimika 18 kotinako de zao tsy nisy fantsiana fa zao to lasa ohatrany hoe mifankatiava miraina le izy ary mbola tsy anaka ile izy mbola ohatrany tsy mety lava le izy le miray hina ary mifankaty mbola misy asa eo anelanelana izy de lasa ohatrany tsy miamila izy tsy mimiko le izy ka zao fa ny any Tomasina rery ve ny tokony ohatra zany ny malagasy aloha ary raha ohatra ka raisina am'izay eritrerin'izay mifankatiava de miraisa ina de etsetretsetra fa ngany any Tomasina rery ny tokony ohatra zany moa ny malagasy fa tsy era amin'ny Madagasikara zay nge le hoe nanao nieritreritra an'le route de la Concorde Andriamatodidieratsiraka endriky ny fifankatiavana ny resahany tam'izany zay mihitsy président Marc Ravalomanana efa atao anatin'le hoe ny fanamboarantsika ny lalana dia fampandrosoana ny firenena ary ifandraisan'ny vahoaka rehetrarehetra fifankatiavana ny dikan'izany fa tsy hoe nanamboatra terrain basket ianao de manipy baolina de lizy ary ohatry mipozony tsy hotodikory le baolina basket de hoe mirahina ary mifankaty de ty mahavarina ato ny tomota raha miteny zany izy tamy 2018 hoe hitondra fampandrosoana fa tsy fahantrano ary zay tsy vitan'ny olona tao anatin'ny 7-10 taona ho vitaiko anatin'ny 5 taona de tonga ary zao le 5 taona de ozy izy ny tiako tenenina tamin'iny satria memantra le vahoaka malagasy gidany am'izao fotoana zao efatra alohan'ny farany misy atsika mbola misy amin'ny Burundi misy an'ny Soudan du Sud misy any Somalie misy any Mozambique le firenena miady atrano ny ao aorianatsika tsika nefa tsy miady atrano fa mifamingana anaty sy mifanenjika ato ny ataon'le mpitondra atsika de rehefa antaniny izy fa iza raha fa memantra le vahoaka de tsy fampandrosoanetrin'izay tiako tenenina fa fanalavana l'izy de mikarokaroka zavatra fanalavana amin'ny fampandrosoana eo zany izy ka reto manko enjana be raha ikarokaroka voambolana tosika fameno hoe vatsitsinjo hoe varitsinjo hoe karazarazana rehetrarehetra iny ty tsinjo rehetra ty tena mampime zao ngely izy ry faniry malahelo any reto olona ministra sy reto anina satria reo olona reo ny fantatra nge zany de zao hoe nianatra reo olona reo mahafantatra tsara reo olona reo fa miresaka hoe fampandrosoana zany de tableau zany zay foana ny filoham-pirenena tsy fantatra na zatra n'zany na tsy zatra n'zany fa misy tableau eo de eo no ahitanao hoe tam'ty taona ty zao ny ankizy nianatra de am'izao zao de eo no hita hoe nandroso ny firenena malagasy na tsy nandroso fa rehefa manao tatitra tsy ny fihetsepoanao no anaovanao tatitra fa ny taremarika mivoaka apetraka eo anatrehan'ny olona rehetra zay no manambara hoe nandroso na tsy nandroso ireto ministra reto man raha tsaronao ry faniry Razafy Maleo Josoa moa le ministra tamy 2009 fa iza le rahalahany hery benja Razafy Maleo nanitsy amin'ny président eo amin'ny conseil de ministre tonga de nyroany ary reto olona ministra rehetrareto zany mahafantatra hoe raha vao mitsikeran'io président io de iny amin'ny miala eto anefa ohatra mba mahazo tombontso maro samy hafa de tsy miteny
de tsisy miteny nge fa zao ndray ao anatin'le gouvernementa misy vehivavy maromaro mahafantatra hoe ny mety am'ty président ty le dokatokafana azonao de zay no ataony a mandokadoka izy a de mba ohatran'ny hoe mahazo sehatra be fa zao raha ny tenin'ny président hoe le fampandrosoana amin'ny Madagasikara tsy marina tonga de tenentsika hoe tsy marina le zavatra fomba ilazany azy a fa rehefa hoe fampandrosoana amin'ny Madagasikara ny resahana de tokony tonga de tableau ary zao tableau avoka tokony ho avoka ary am'izany a tsy hoe ny tableau hitanao tamin'ny roa volana fa maky ianao année de base tsy maintsy zay foana hoe tamin'ny 2018 tsika raha raisina tamin'ny 2009 mantsy tableau ataonao a zava-doza ny chiffre mitrangatra ohatrany hoe tamin'ny 2009 ny euro 2300 tamin'ny 2009 nidy ty fitondrana io 2300 ny euro zao ny euro mahay efo 5000 ny tombo ve ny nandroso ve ny vahoaka malagasy tena niemitra nenahatra tanteraka de ohatra zany ka raha vo zay no année de base totino 2009 de tena hita hoe tena nykorosofana paupérisation araky ny tenin'ny faniry teo aloha teo ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena tena efa tsarary ary tsy misy économiste teto ambonin'ny tany azaka an'izany amaky an'izany taremaritra zany raha ny zavatra nitranga eto Madagasikara ka ny filazana hoe nandroso malagasy zay fa miverina eo am'le hoe autoroute tsika zao ngery faniry ny fahafantarako azy aloha zany raha hoe anao autoroute zany tsika lizy mantsy efa nikabariny tokony misy asa melo zay vo atao kabary ohatr'ireny fa tsy vo mieritreritra ianao de anao ohatr'ireny fa tsy de mety loatra ny fahafantarako azy raha ohatrany hoe vo mieritreritra ianao hoe anao autoroute de zay ianao vo hieritreritra hoe aiza zany le tracéan'le autoroute ny efa eniko nefa de ohatrany hoe to ohatrany mamaky an'iny zameny iny hono le lalana tsy haiko any avaratra Brickaville de to mivoaka ty Anjozoro be de ohatr'izay gaga ihany za mieritra fa tsy de marina loatra zany misy olo manko lizy zany hoe tokony hamaky mahazo Ambatondrazaka na mamaky mahazo aty Moramanga mitoraka makany zany misy lalana anankiroa zany raha ny tokony ho izy satria nieritrerentsika nge zany de hoe Antananarivo Tomasina na Tomasina Antananarivo concept tsy mitovy tamin'ny andron'ny président Ratsiraka hafa ny eritreretany azy niaraka tamin'ny firaisana sovietika taty amin'ny président Marc Ravalomanana zay nisy ny étude tamin'izany hafa no hitondrana an'izy nitadiavina foana de le autoroute zany de tokony lalambe mikodana ho vita adiny vitsivitsy fa tsy adiny maromaro de hafa ny eritreretiny président Rajonary mampianina azy ihany koa de eto zany tsy fantatsika de raha vo misy concept miova le izy sy construction miova le izy mifanaraka an'izay de misy enquête mifanaraka an'izay tontomota tsy maintsy misy enquête Komodo na ny impact environnemental vokatra zay tracé zay na ny impact social satria maninona moa zany raha ohatra zany ho alefanao any Ambatondrazaka le lalana de ahoany reto atsapanany rano mafana manao bifurcation avandray manenjika bifurcation ho aty atsapanana ve tsy misakafo tsony nge ny olona rehefa aingana be io lalana io tsy maintsy mamorona hôtely izy maty dolo zany ny fieriny reto olona reto raha vo miala lavitra be an'iny zany tokony efa misy resaka melo zany ny fahafantarako azy ny impact environnemental le social zany zavatra zany goavana be zany raha tsy vita roa taona zao izy milaza hoe anao autoroute mbola tsy nametraka vato fehizoro kosa angamby izy zay mantsy ny tena ainy ty fitondrany ty mametraka vato fehizoro fa tsy fantatra hoe amy taona na ho vita iny na tsy ho vita vato fehizoro napetraka hatram'izay ngery faniry mbola tsy nisy toizany fa ny vato fehizoro fotsiny eo fa zahako nanaovako hoe tsy de ao tsara le fanambarana nataon'ny filoham-pirenena satria na ny zavatra hoe enquête Komodo an'le izy na ny impact environnemental ny fampiresahana tamin'ireny olona hoe ny olona any Ranomafana ny olona any Antsapanana ny olona any Moramanga ngeda be nge ny impact zany fa olona 4 million ndray hoe overy
tsy maintsy miova toerana dolo reo olo reo ka raha ny autoroute ange bretel tsy haiko anakiroa fotsiny ange zany raha betsaka de tonga tia Tananarivo satria lalana adiny efatra ange zany de vita ry zany ka tsy andany andro isakafo anao zany raha ohatra ka zany fa aty anao de ary zay kanefa zao zao le izy ny olona eo atsapana na ohatra mba mety ihany le fitadiavany ny olona eo rano mafana ohatra ny mety ihany am'izao aloha marozevo sy ny sisa de mety ihany de zao ka ho anareo rehetra re am'ireny taorany reny de milaza de nyzao fa ity fanambarana hafahafa ataon'ny fitondrano ty meverinareo fa raha i président Ravalomanana ny eo tsy hanao zavatra hafahafa ohatr' zany fa meverinareo hoe iza ny tokony ho inonareo ary le zavatra koa nge mba tokony ohatrany hoe rehefa misy olona manao fanambarana mba jerena aloha faniry hoe mba azo inona ve ny tenin'ny olona io zany na mila mandray painsa kely ianao ohatrany hoe painsety manao hoe tsy ao tsara zany fanambarana zany olona zany fa misy lafiny teknika fotsiny zay am'le resaka hoe tracesiny antsetra fa ty resabola ny autoroute manko zany zao de hoe ny égyptianina no ifinancer atsika ny tanamasoandro de ry zareo any Abu Dhabi eny any Dubai any tsy ry zareo pays arabe zany eny ka na Egypte ary tsy mifanalavitra eo ane fa ny Egypte de eo ny tsy fantatsika zany inona moa zany le teny ifanarana fa avelatsika eo zay fa mbola karo atsika miada zay zao ngery faniry so de verinao adala ara ny Egyptianina ny olona nge rehefa manao financement zany aloha voalohany na financement na industrie io na varotra fotsiny hoe supermarché grande surface sy ny etsetra de tsy maintsy mijery ny environnement azo itokisana ave io firenena io sa tsy zay ange ny voalohany ka ny Egyptianina raha ohatra hoe ampindrana zany ange tsy 100 millions d'euros zany na hoe 200 millions de dollars zany autoroute zany ho ampindramin'ny Egyptianina à 4% fa mifahafantarako azy ange raha anao autoroute zany tsy maintsy misy concours financier zany hoe partenaire financier maromaro no mitambatra azahoana anio vola ho ampiasaina anaovana autoroute io fa tsy hoe ny Egypte fotsiny tsy de minona zany tsy de mariny zany tsy maintsy misy ohatra hoe ny Union Européenne eo ny Egyptiana samy mitondra 15% ohatrohatr' zany ohatrohatr' zany ny fananana fa tsy ohatran'ireny ary zao tam'le kabariny raha tsy diso to tsy nisy filazanana zany taremarika zany mbola tsisy loatra eto ary zao ka tokony mba misaotra melohan'le partenaire rehetra izy andray anjara fa ametraka vola ao anatin'io lalan'io to tsy nisy an'izany koa ka zay no anaovako hoe ohatrany tsika zany zatra n'le hoe fomba klasika marina aloha hoe klasika zany hoe ny fomba mahazatra tranga rehefa anao zavatra ohatr' ireny de io de fanampiana azotsika tam'reto soreto ary de isaoratsika mba isaorana ange ny olona manampy anao hoe fahalalam-pomba minimum farafakeliny zany asehonao am'ireo olona reo hoe malala misaotra ny mpitondra malagasy rehefa mandray fanampiana avy aminareo fa tsy hoe de manao ohatra ny vatona tsindra azana dia tsy misy milazan'zany ka eo amin'ny lafiny arabola tsy mipetraka tsara koa le zavatra nambarina fa zao ny tena détail an'le izy ry faniry misy ny atao hoe metre mantsy rehefa manao lalana za mantsy mbe efa nisy lalana nataona ihany tany ambanjatany ny olona any ambanjatany mahafantatra an'izay tena metre 172 metre katretsy amy 200 metre 215 metre zao no zavatra ho atao eo tena metre mihitsy iny lalana ray manontolo iny lanja ny lalana manomboka etotrany hoe 1 kilometre 450 katrary amy 5 kilometre zao no lanja ny lalana misy de vita ve efa vita ve zany sa vao atao raha ohatra indray mola izy vao hoe anao metre anao ny identification ny tracé sy ny sisa zay angamba no mifanaraka am'le fanambaran'ny président nataony teny Tomasina fa tsy de hoe ametraka vato fehizoro izy amin'ny novambra na aloha fifidianana de hoe raikitra zao ka le izy koa manko ny olana tonton mota am'le fanambaran'le filohan'ny republika de hoe
amin'ny farantaona de efa atomboka be ihany zay efa nilazaina amin'ny farantaona zany tsika zao miandro ny farantaona ny autoroute miandro ny farantaona am'le atsy andapa-antsoy satria nisy an'izay promesse zay miandro ny farantaona ny taxi be bus be 500 isaka hatramin'ny 1000 isa be da be ho le amin'ny farantaona hoe amin'ny farantaona alohan'ny farantaona amin'ny farantaona alohan'ny farantaona izy moa zany tsy maintsy tonono zay de hitantsika eo izy satria miangazay an'le fitondram-panjakana zany nefa misy zavatra be da be mbola tokony andrasana azy ohatra farantsotra zao ny tenenitsika zao le fitondram-panjakana miresaka zavatra tena ohatrany hoe maniditsidina ohatrany hoe zay ngamba aloha le mahafinaritra azy zay zany ny culture ny tazaina azy hoe tany am'le efa pays efa moderne izy zany efa développé de tonga ty am'le firenena tena tsy hoe en voie de développement tsony fa efa tena mahantra mare vulnérable de hafa ny zavatra hitany any de hafa ny zavatra hitany ty de mety manofo izy hoe ndeha ataoko ohatran'izao le Madagasikara fa tsy arak'izay lefa n'le zava-misy eto Madagasikara président Marc Ravalomanana ane raha nametraka ny aminy hoe fampandrosoana aingana de nasiny hoe smart dinio tsara zay fampandrosoana aingana smart développement inona ny teny président Marc Ravalomanana an'izay durable ino moa izy développement ino moa izy tenen'izay rapide et durable hozy président Marc Ravalomanana dikan'izay zany mandroso aingantsika ifanaraka an'le zava-misy fa maharitra le izy lovainjafy ity zany de mametraka an'le hoe za TGV zao ny zavatra hita masoko tsy maintsy etiketo ohatrin'le hoe nahita téléphérique de tsy maintsy zay de efa miteny daholo manapahiziny tsy possible zany tsy mbola miadapte any zava-misy eto amintsika tsy aty amin'ny ville ny anaovana zany mahita 151 millions d'euros otrsaina ve tsika maninona tsy anaovana zavatra hafa fa gaspilleny eto Antananarivo tsy mahafaky ny embouteillage zany raha ohatra ka hoe hitatitra 40 000 est-il sûr hoe mahavita an'izany ve ny économie atsika eto Antananarivo fa tsy manaiky misy le filoham-pirenena fa zay ny zavatra hitany tany de tsy maintsy manangana téléphérique izy satria zay le mbola mahazeunina anazy de tsy mety tsony le izy mifanaraka an'le zava-misy orfaniry de zay le culture zany le culture hitany mialatsiny tonton Mota le culture hitany avany zany sady tsy miadapte fa tiano adoptena eto am'le tanàna de izy hotereny le autoroute hotereny andre anatin'le lalana makary de problème atsika hoa miangaze zavatra am'le fitondrana malagasy satria iny kabaran'ny filohan'ny republika iny misy fanatanterahany iny exécution iny rehefa aveo na mivadika lalàna de ny grave eo anaty fanarahana any ambadika any zay mety tsy ho fatan'le vahoaka malagasy le firenena miangaze an'le vahoaka sy le firenena izy inona zao tadiavintsika nge ny contrepartie ny égyptienne am'le autorité ny japonais ny vonina iara-iasa amintsika amin'io hoe tonton Mota ary efa vita ny adevitra fa zao rofaniry za aloha eto gaga dolo angamba mbesiny maro fa meno mifaniry tena misaotra amin'ny président Rajoelina fizy ndray nanome basy bala itifirana azy afaka amin'ny 2023 izy ny nanambara za mino fa ho tehiriziny faly tsara zany resaky zany hoe amin'ny farany taona izy anao anantsy hoe andapa amin'ny farany taona izy anao autoroute izy mikezaka manao propagandy na ahoana mikezaka izy manao zavatra hafahafa le hoe ampina 3 millions ndray ny lista efa ho anatin'le côte bortre dolo zany any côte bortre ny tenena koa satria manino izy ihany manondro atsika hoe ho ampahafantarina ianareo vahoaka malagasy hoe zao ny tenen'ny président Rajoelina tam'izao fotoan'izao fa hanao an'izao lalan'izao izy farany taona de ho ampatsahivina aro averiberina izany hoe io fa tsy nanao za manokana angery faniry mahita zao misy zizimana kroma am'le lalana eo tsy makany andapa ka io zizimana kroma io amina chaîne de montagne amina chaîne de montagne ary avo zany chaîne de montagne zany mampangatsika nandapa ka zao raha ohatra ianao mitenen'zany hoe ay mety mahita kompania zay
mety misy kompania tokoa voninanao an'le lalana fa sady maka kroma izy manao an'le lalana tonga de azo ny vidiny fa ny tiako resahana tena sarotra satria ny kompania minera rehetra tsy saniditra ny kasika an'io satria maninona manahirana be ny apakatra masinina amin'ny tendrombohitra io zao izy hoe anomboka an'le autoroute io amin'ny farany taona disorana izy fa namme atsika fitaovana apatsahivontsika ny vahoaka malagasy hoe de mahafinaritra mihitsy izy zany ao anatin'ny propagande mihitsy tsika indray mampafantatra hoe anao izy tsika indray ngeno anao an'izay ka de isorana izy moa am'izany rehetra zany fa dia zay ny zavatra tsy maintsy nambara moa zany netiny faniry fanjahatra kely ararotiko farany de zao nisy nandoro re olona ny be de Bali any amin'ny tendrony avaratra andrefany Madagasikara io be de Bali io de habitana vorona sy biby maromaro ao anatiny eny andrefany Soalala ary de tena tena crime be tranga tsy fantatro zavatra nataon'ny ministeran'ny environnement na ny tsy nataony na tonga an'izao fa tena zava-doza ho an'ny firenena malagasy mihitsy na mahen'io be de Bali io tsy fantatro no nataon'ny gouverneur na ny zavatra tsy nataony fa naninona no may ohatran'izao be de Bali tena zava-doza zany ko dia zay no anisan'ny mba tsy maintsy nytenenina aloha zany ampahafantarina amin'ny vahoaka malagasy hoe tena zava-doza zany fa raha misy zavatra tian'ny olona hojerena de eo anatin'io be de Bali io angalana torista maro samihafa mpizahatany na ny gasy na ny vazaha mijery an'io de nahafinaritra mihitsy fa de zao moa zany izy may tsy haiko ny fanarenana fa de huit eo moa zany zay ho ataon'ny ministeran'ny tontolo iainana fa de zay koa noetiko mamarana ny anjarako eto am'izao fandarana miara-manonjy zao fa efa hitako tonga ao i député fetra ko dia hiditra andray ny fandarana moa izy zany fa izaho dia mametraka atsika rehetra eo amin'ny tompo aza matahotra nareo hoe ay fanjakana manao propagande foana reo mihevitra azo mahay reo fa izy nefa tsy mahafen'io zavatra rehetra io ary tsika mpanohatra aza de hoe mijery fotsiny atsika Andriamanitra manana ny hevitra heverana atsika izy re aza mila mivavaka mandraka rivotsika aza kivy mila mivavaka mandraka zavatra tsy ahoana akory taterahana amin'ny fahalemena nge ny herin'Andriamanitra reny hoe tamin'ny mety hoe nisy maty folo sy ny etsetra gamba tamin'ny 72 sy ny ohatran'izany fa raha araky ny eritreritry reto olona reto de hoe ampiasa hery mihitsy izy hitazomany an'io fitondrana io fa ny herin'Andriamanitra de taterahana amin'ny fahalemena ka aza matahotra tsika fa mila mivavaka mandraka rivotsika mitondra ny firenena amin'Andriamanitra fa zao tsika koa nge mety fahaizan'Andriamanitra fa zao mivilivily mandrakarivo manao ny tsy mety de manjary mahasositra de manao velomanareo tenanay de mirary soa indrindra manao veloman'ny faniry sy ny mpiara-miasa rehetra mpanao tsy lazaina ny ambadika any makasitraka ny tonton mota isika zay niaraka tamintsika zava-dehibe ny zavatra ny fampidiniana teto satria isika moa manana an'le devoir amin'ny olom-pirenena zay de andraikitsitsika no manazava miresaka mampahafantatra ny zava-misy sy ny zavatra tokony ho alehana de mahafantatra tsara zao tsika ary mahalala isika araky ny teny président Marc Ravalomanina zay hoe tsy ny mandeha sy ny mihetsika ny zava-dehibe fa mahafantatra ny tokony ho aleha zay zany le déplacement zany eo fa fantatra hoe aiza ny objectif anao am'izay zavatra alia zay zany de zay zavatra resatsika rehetrarehetra teo zay ahafantarantsika tsara hoe tsy mamerina fahadisona tahaky ny fahadisony 2009 tsika tahaky ny fahadisony 2018 tsontsika fa miezaka tsika zany miala ao anatin'izay fahadisona zay de ny ataotsika ao anatin'izay dia voalohany indrindra raha tsy maintsy hoe izay ny lalao
de lalaovintsika eo anatin'ny lalao an'le fanjakana tsy misakana ny concertation sy ny rehetrarehetra zany atao zany dikan'izay zava-dehibe ny ahafahany rehetra zay manoratra ny anarany ao anatin'ny lisitry mifidy zava-dehibe ny ahafahana mahafantatra hoe iza daholo ireo miketriketrika ho membre amin'ny bureau de vote reo ary inona le maimizy ataon'le chef fokotany le tendritendreny io tsy araky ny lalàna io efa fiainandrareo efa sakafo MMS matay midi soir moa zany le resaka fanitsahan-dalàna eto Madagasikara de zava-dehibe ny ahafantarantsika hoe tena miasa amin'ny mpahamarinana ve le agent recenseur zany lay manao an'le fanitsambahoaka inona ny position seni inona le position ataon'ny fitondram-panjakana inona ny ministre midikodana manao an'le jugement supplétif io na ministre ny intérieur sy ny décentralisation na ministre ny fitsarana be da be ka ianao zany rehefa mahatsapa hoe tsy vahoaka fa olo-pirenena de ny atao hoe olo-pirenena de mandray andraiky ny atao hoe vahoaka taritana fotsiny am'izay tia ny taritana azy taky ny taritana antsika tamin'ny 2009 de nanenina tongotra matanana fa raha ohatra ka nipetraka olo-pirenena de nandinika tsara de tsy voarebireby de afaka nandray fa napaha-kevitra fa azon'le olona le sezany tsotsotra izy menakavy ny trano natorininy ny tombo ny fiaranandehanany ny maro ny orinasa ny tsara ny chiffre d'affaires mipetra-bolany amin'ny banky mety me manana action etseroa izy ary mety ho majoritaire mihitsy azy zany hoe manana petra-bola be any amin'ireny orinasa ireny zay le ngainen'le olona samihafa niaraka an'le fitondrana ary nisy mpanan-karena vaovao na nodidina azy fa hainao vahoaka na nahoana nakaiza le fiainanao lovany dadabe sy bebe tanindrazany zao ary tsy maintsy ny varotanao satria ianao tia ampiana-janaka le zaza heverinao hianatra tsara tsy tonga any amin'le sehatra tianao ampianarana an'le zaza fa tapaka tenatenany satria tsy sekolazy ka rehefa tsy sekolazy tsy maintsy voatery ny asa ianao nefa nieritreritra hoe ho dokotera ny zanako ho ingénieur ny zanako farafaratsy mba hoe nahavita infirmière na infirmier na sage-femme fa tsy nahavita an'izay intsony fa zara aza nahitsaka kely an'le classe secondaire ianao lasa victime an'le tolona tsy ampieritrretana natao satria ianao napetraky ny olona ho vahoaka de neti-potsiny ndao ndray eny amin'ny 13 mai ndao ndray eny anosy ndao ndray androbany MBS fa tiany MBS mbola eto zay tompoko ndao androbany RNM Mas TVM ndao androbany magro rehetra eran'ny Madagasikara de mbola miezaka manarina ihany le tompon'le orinasa eny amin'ny fiarahamonina misy atsika fa ianao vahoaka zany aiza de zay le hoe tsy condamné ianao anao erreur tompoko fa afaka mihoatra n'zany adevitra zany ianao dikan'izay kibo mitsara teny io dikan'izay miheno ny feo feritreretana ny aminy hoe ampikosa zay tsy mbola misy nde ho potehana amin'ny 5 taona manaraka raha ohatra ka ohatran'izao ny 5 taona farany le Paris sy le Miami de io ny azakazaka zany ny sasany zao zay hoa le manaprofo am'le goude pouvoir satria tratra ny fantsy doto ny fantsy tamin'le Miami ny teniteny foana tamin'ny sabotsy pehan'ny olona tao anaty réseaux sociaux tao de mba hanakomana an'le henatra de nalavalavaina kely teo le Paris satria nampanantena ohatra amin'ny Paris Ambatondrazaka de lasa natao hoe président Andry Rajoelina ihany ny safidiko fa ngahy efa miresa-pifidiana izy menakavo a de zao tsy matory Andra Manalina ahoana ny ekarana aty amin'le 4 millions de voix efa miketriketrika be da be ihany ho doublena le 2 millions 5 amin'le asa tsy mandeha am'zelonina de raha resaka Paris aloha zany de aloha tirona aminao fa président Andry Rajoelina ihany ny sepotra ao anatin'izao raharaha zao le pisolelaka mitehaka fotsiny alavalavainy olona eo de faly izy menakavy de ihany ny safidiko fa ngaty efa propagandy de efa tsy menatra tsony satria tsy hitan'izay argumentena n'le Paris fa mpanantenana pokaty mitovy amin'le Miami de meny olona hoditra korotsany de iny kory perroquet fa nanoratra président Andry Rajoelina ihany ny safidiko fa tsy fantatrao ve zany hoe de olona mampime anao anatin'izany fa ngaty efa fifidianana
etry ny lasatry ny mametraka inona moa zany slogan anatina élection nefa mbola tsy élection zao de ampangainy soratra ny soratany izy menakavy manao propagande alohan'ny fotoana voatraingon'olona kely fotsiny domin'ny olona tam'le miami de nikoropaka tamin'ny Paris de lasa président Iany Rajoelina ihany ny sepotra na président Iany Rajoelina indray ny sepotra ao anatin'le rara satria manoranora foana manaonao foana laya mpanoana azy ohatry ny zany ny ataonareo manao politika sy mitatana fanjakana efa vonao député fetra fa anao mifandaminana kely fotsiny mifaly eo amin'ny resaka cadrage kely sy ny sisa de iangy am'izay ny rouleau compresseur miaraka amin'ny député fetra zay efa nampanantenaina antsika zany hoe ao capitaine d'équipe ny Antokotiky Madagasikara eo anivon'ny vondrona parlementaire ny Antokotiky Madagasikara. Miaraba député fetra. Miaraba Faniry. Faly mifankahita amin'ny namana eto amin'izao plateau miara-manonjy amin'ity andro alarobia ity. Mahafinaritra fa naketsiketsona ary ny feo ialana tsiny fa somary tratry ny sery fomban-javatra ihany moa izany ka dia ao anatin'izany no iarabanantsika rehetra mpanaraka tsy mahafoy izao fandarana mamitsika izao tsy mamim-bahoaka eny mety mamim-bahoaka tsy maninona fa manana ny makamamy azy zao fandarana zao satria fandarana tsy balarorana eto fandarana tsy mitondra laingana eto fa ninina resaka entina eto dia zavatra ny hainga tamin'ny angom-baovao misy porofo no entina eto ka dia ao anatin'izany no anaovako arahaba tinorana ny arahaba ho antsika rehetra tsy akanavaka manerana ny Madagasikara eny hatrany ivelany rehetra any manaraka antsika amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera isan-karazany ao ihany koa no anaovana kopatanana hoan'ireo namana satria betsaka no miandry anisan'izany na ataoko hoe tsy piray atoko aza misy ny tsy piray atoko zay nofonjainy nampidirina ponjavonjy maika de any ianao mahery lanto na tsy mitovy hevitra ary isika na maro ny zavatra atao hoe tsy iraisantsika amin'ny lafy ny firehan-kevitra de misy ihany koa sa tsy azo lavina ny cause zay atao hoe defandiavantsika misy ny ady iraisana izay misy amin'ny fotoana sasatsasany divizantsika hevitra ka izay indrindra no vakopatanana sy ampahirezana ny vadiny ny fianakaviany namana rehetra satria rahantsika malala fa tazomina ponjavonjy maika zany olona mpisitona lakolosy mpanaitra any amin'ny tambazotra izany ka dia mampahery anareo torak'izany ihany koa zandrikely Stanley zay nitazomina ponjavonjy maika any anareo marobe anareo no nitazomina ponja any no resaka politika amin'ny ankapobeny dia politika ny tena nitazomana ary reo hafa rehetra na ao anatina fahoriana tsy fahasalamana dia mampahery atsika rehetra manao kopatanana atsika rehetra naizanaiza misy anareo indrindra anareo ao anatin'ny fahasairanana sy mifampahoriana atao ny tipitondra mpanapatra fahefana sy matahotra mafy nitsikera ity de ao anatin'izay koa ny distrika Manjakandriana rehefa miinsisika mihitsy izy ao dia kopatanana ho anareo kama jiaby rehetra any amin'ny distrika Manjakandriana any ianareo ao amin'ny commune Alarobia Fokotany Atsahamaina dia mampahery atsika rehetra tsy Ambatomanga fa Alarobia zany hoe fanila moa zany Alarobia io de kopatanana ho anareo dia mazotoa manaraka ary mba haretatra amin'ny farany satria maromaro ny zavatra tondranay sy namana faniry ho an'izao andro Alarobia zao faneho-kevitra sy famakafakana ary fampizaram-baovao amintsika atao anatin'izao fandarana miara-manonja ny MBS sy ny Radio Mada izao. Eny ara député fetra ny anomboako azy matetitetika teo tamina fandarana amina fahita lavitra tsy miankina moa zany de fa miakatra plateau mihitsy ny secrétaire mpanjakana miadidiny gendarmerie ny seg ary rehefa enona amina faneho-kevitra zay samihafa mandeha etseroa dia misy mihitsy aza no ohatran'ny makana position politika maka am'izay mety ho foronana amin'ny fomba faneho-hevitra ary atsapana ny aminy hoe manao remise en cause na lafin-javatra samihafa zay efa nitranga tany aloha-tany hetina ilazana zany ny aminy hoe efa manana fomba fijery fa io moa zany miafina matetitetika ao ambadiky le hoe andraikitra manambonahitra azy resantsika ohatran'izay zany resaka zany satria matetitetika no ahitantsika n'le faneho-kevitra de lasa efa faneho-kevitra politika matetika le izy ary lay tema na le ady hevitra
anatin'le izy de adevitra politika mihitsy ny amin'ny fahafahan'ny mpanohatra ny amin'ny fomba fanehoan-kevitra sy ny sisa zany marina fa manana an'lay hoe obligation de réserve ny anivon'ny fitandrona ny filaminana tsy miteny député fetra manana ihany koa le hoe ho an'ny tanindrazana ary hiaro ny vahoaka sy ny fananana fandraindray mampieritreritra ihany laya fomba fanehoan-kevitra zay entiny eo anivony laya tontolony gendarmerie député fetra ho avy am'izay tokoa isika satria anisan'ny raha ny vaovao rentsika tato ato de anisan'ny mandray fitenenana ary miakatra amina plateau anahinao manjeriny zany sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie ny tiako resahana voalohany dia somary nandiso fanantenana raha nisy natao hoe niakatra ny kotiny zany sekretera mpanjakana zany raha niarany accident tamin'ny hélicoptera de hoe mahery fony firenena mihitsy zany ary misy antony izy matoa zany mbola tsy anjarany ny hofaty raha zay ny azo ilazana azy fa mbola misy miveny adidi men'andriamanitra tombonandro izy sika anisan'ny rary an'zay zay indrindra mahatsiary anisan'ny rary an'zay ary niaraba azy mihitsy izay teto amin'ny miara-monja tam'zay zao anefa taty aorindrina dia mahatsapa zavatra somary hafahafa izay araky ny tenin'ny faniry hoe lasa misy mampametra-panotaninany hoe aiza le obligation le grande muette satria anisany ao anatin'ny tafika anatin'ny miaramila ao anatin'ny mpitandro filaminana zany manamboninahitra generaly miandraikitra ny sekretariam-panjakana miadidiny gendarmerie zany ary tatoato ny zavatra araky ny fanambarana nataony dia hoe tsy nisy ny fanonganam-panjakana fa ny tenako ary tam'zany mbola tsy segy tam'ireny taona 20 reny de teo indrindra no urebondir raha araky ny fiteny frantsay hoe eo any hitrotra kely mba hitondra fanazavana sy fanontaniana mitodika amin'andriamatoa sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie hoe adinonao andriamatoa sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie fa nisy fifidianana ane ny tatarahana tamin'ny taona 20 na tonga nyreny crise 20 ireny zany hoe crise taoarinana fifidianany reny fa tsy fananinao ve ny tsy mba nyresahana an'zany fanahinao ve ny tsy nyresahana fa nitarika tamin'ny isa mazava raha araky ny vokatra vonjymaika navoaka ny teo anivon'ny administration fitantanana ny zay mbola andriamatoa flo dideratsiraka pe sonam ny hoe nitarika tamin'ny isa 9 président Ravalomanana tam'zany ary 7 mahery kely ny vato azony flo dideratsiraka tam'zany fotoana zany misy elanelam-bato teo amin'ny 500 teo teo nefa no nitondrany ny avaty am'pomba ny andriamatoa président Ravalomanana tsikera fa misy ny zavatra tsy mazava ary nangatahany ny takiny ny taty anivon'ny pomba ny président Ravalomanana ny hoe famerenana ny fanosana zany isam-bato azo zany izay tsy nekeny ny ekipa n'andriamatoa dideratsiraka flo dideratsiraka tam'zany fotoana zay no antony zay ny antony itenenanay ary mahagaga ny fanahinina hoe mensonge par omission ve ny ianao andriamatoa segy na fananina mody tsy nyresahana le izy fa hoy ianao hoe fanonganam-panjakana nisy tamin'ny 20 fa tsy nyresahanao mihitsy ny tamin'ny 7 izay lasa araky ny teny namana faniry hoe to lasa faneho-kevitra politika ny anao tatoato fanamariana ny anay aitsio zay raha diso averenao ty aminay hatraminahazonao le grady ambony zay ianareo ihany ny mahalala matoina nazo ao zany de mendrika anao izany fa izao kosa nefa tsy manakana naitsehanao fanamariana ny amin'ny faneho-kevitra zay ataonao am'le hoe aiza le obligation de réserve ianareo anisan'ny ferapartia la atao hoe grande muette ao anatiny lay fikambanam-be ny mpitandro filaminana zay manana obligation de réserve mitanila lay fijerinao na le faneho-kevitra ao andriamatoa segy mbola ao anatiny any keo fa ty tsetsetsatsiaritra anankiray hoe mandray ny antso foana ianao rehefa misy ny olana ampidiriko eratsefatsefany ty fa iverenako zay resaka fifidianana 2002 sy ny tsy fisiny ny fifidianana tamin'ny taona 7 fa fanonganam-panjakana rano fotsiny nisy tam'zany raha tany mahajangy izahay naniry anokatra pomba ofisialy ny famparatiana ny sary sy ny tantara ny tiako Madagasikara tao anatin'ny fankalazana ny 20 taona zany atoko tiako Madagasikara misy anay izany zay tarian'ny président Ravalomanana dia sahako ny milaza eto fa zandary manamboninahitra ambony ao am'zandary no mitarika reo mpitandro filaminana anisany tena nanakana anay tsy namelana hiditra tao anatiny zany magro izany
de niezaka ny antsony préfet izahay satria zay nyvaliteny lay manamboninahitra amboniny jandary nanakana anay ary nitarika an'ireo a élément rehetrarehetra teo nisy vany am'koro hafa moa nisy polisy teo a nisy avonivony tafika teo a fa ny jandaro iaho a no tena nitarika izany fanakanana anay izany ny antso anao André Matosegy tsy latsaky nintelo fa tsy namaly ianao na indray mandeha ary tsy mba ny rappel ianao satria tazanao a hoe nisy antso koa izay solo-mavambahoaka filohan'ny vondrona parlementaire tim niditra atao anaty telefoninao fa tsy nandray ianao sady tsy ny rappel tsy arak'ilay voalazanao manao hoe nizaniza miantso a de atsona satria mba saky angataka fanazavana izay hoe misy antony manokana ve anakanany zandary no resahako a zay zany anankiray tsetsatetsatsiaritra iny fa iverenako mahakasika any fa ny okevitra ao ny laza fa mbola tsy segy ianao tam'izany fotoana fa asana commandant ialako tsindra diso a ny galona nentinao tam'izany fotoana fa naizanina ty zany a tsapa ao anatin'lay faneokevitra ataonao André Matosegy fa to mamofopofona faneokevitra politika izy zany mamofopofona fiarovana n'lay fitondrana misy am'izao fotoana zao izay nyainga avany amina fanongoanam-panjakana tamin'ny 2024 dia mba hanamarina tena mba hoentinao hanamarinana n'zany hoe asa fanongoanam-panjakana natao tamin'ny 2024 de hoe ny any amin'ny 2024 no resahanao a mahakasika an'izay filohan'ny mpanohatra président Ravalomanana eo ny tsy azoko André Matosegy na zay ny tsy misy saina na zay ny tsy mahatakatra ninina fa efa mpitarika am'tiky Madagasikara teny amin'ny boribory tany fahadimy ny tenanay tam'izany fotoana ary fantatra amin'ny atsipriany ny fitiavan'ny olona sy ny fahatokisana zay napetraky ny olona tamin'ny président Ravalomanana tam'izany fotoana 2024 izany fa ilay fahasahiana milaza fa fanonganam-panjakana tam'izany ny tena mahagagana eto amma hoe ao anisan'ny manamboninahitra jeneraly ianao a amin'ny mampitarika ny lehibe ny zandarma anao a eto amin'ity Madagasikara ty ary amin'ny matompona andraikitra anao anatina gouvernemanta sy ao anatina fitandrona ny filaminana adininao ve hoy aho teo fa nitarika aho tamin'ny skoro 46% mahery kely a raha nivokatra navoaka ny teo anivon'ny administration fitantanana ny fitondran'ny président Ratsiraka tam'izany fotoana tsotra kely ane tam'izany ny zavatra nytakininy avy aty anivon'ny mpomba président Ravalomanana ny hoe avereniny décompte zay ihany ny takina fa niziziry hatramin'ny farany ny teo anivon'ny fitondrana Andriamatoa Didier Ratsiraka sy ny mpanara-dia azy tam'izany fotoana zay ny tsetsatetsatsiaritra ary raha ohatra araka tsy nasiana resaka reny zavatra eny fa fampatsaivana tsy sanatria mamovotamandry akory fa lizy nge tamin'ireny fotoana eny tonga hatramin'ny fampizarazarany fampediana ny olona avy aty anivo tany tamin'ny olona avy any anindra tany nataon'ny sasany tao anatin'ny fitondrana Ratsiraka tsy milaza kosa hoe ny rehetra fa zay no nkasaina atao ifikirana teo amin'ny fitondrana rehefa tsy nanaiky an'le décompte famerenana ny fanisana fa mbola nisy nompitehana ny fanana ny fotodrafitrasany vahoaka tany fatita nosakanana asiana barazy tany Brickaville torak'izany koa ny tany avaratra tany namana fanira mihina fa mahatsiaro zany tsara ianao tam'izany fotoana fa tsy asiny lay manamboninahitra jeneraly resaka fa ny azy amin'ny ankapobeny dia ny hoe fanonganam-panjakana tamin'ny 2024 tena mba gaga ka zay no tsetsatetsatsiaritra fotsy makasika iny fa anjarantsika mpiaino no mandinika fa ny tantara tsy fanadino ary azovana ny tantara sy ho avy am'izay tsika rehefa avy eo inona ny zavatra tena ataony zao fitondrany zao sy ny mpanara-dia azy amin'ny ankapobeny de miezaka manova ny tantara sy ny tena zavanisy a ary tsy lesona mendrika ho ampitaina amin'ny taranaka faramandimy zany a matotsika am'resaka hoe ny tantara tsy azovana ary tsy azo avadika arak'izay itiavanao azy a fa so ihany fa efa mandrosa teknôlôjia misy ny tahiry-tsary misy ny tahiry-peo misy ny tambazotra tserasera zay afaka mifampiresaka eo ny eo afaka mandray feo afaka mandray sary ary manaparitaka izany eo no eo a manera-tany a tsy afahanao tsony manohatra na mbola hitondra amafilainga amin'ny vahoaka na malagasy io a na ny anivelany rehetrarehetra any zay namana faniry ny tsetsatetsatsiaritra any mahakasika an'iny apekely izy satria ny crise ny 2002 zany de crise post électorale zay taorina ny fifidianana zay a raiky amy 2000 de nisy ny KMMR komity mpanohana ny Marc Ravalomanana zay nanana ny fomba fahitany sy ny fanisany isam-bato nisy ny KMDR komity manohana ny Didier Ratsiraka de reo zany no ny fandona atao anatin'le adevitra de samy miziriziry tamin'ny hevina ary zany député fetra de misy maneran-tany ny crise post électorale
satria ny amin'ny fandaminam-pifidianana no mahatonga an'izany ohatran'izao fanahitsika nisy ny 2023 zao donc contexte tsy mitovy zany ny 2002 sy ny 2009 crise post électorale 2009 tsisy raha-pifidianana tompoko fa tonga de olona naketsy mamasina nanao akanjo fotsy de nidina tetsy Ambojatovo de hoentina teny amin'ny 13 mai zay de nilaza nanao autoproclamation ny amin'ny hoe hoentiko ny teteza mita tena nendry gouvernement amoron-dalana ary mbola amin'io fotoana io filoha Marcaravalo manana ny filoha voafidim-bahoaka voatsela akory zay fa ity 2002 ty crise post électorale de nanana ny fomba fijery ny ACC de nisy le ACC nakamy Matasoa de nisy le teto Antananarivo vondrona pitsara samy hafa de nisy nakany Dakar de nisy Dakar 1 Dakar 2 nandaminana an'izany olana ara-pifidianana zany de teto Antananarivo nieritreritra hoe izay nahita n'ity fandisam-bato ity fantarika zahay ny tery an-drano ny teny hoe tsy possible zany tsy marina io mbola izay zao no mitondra fanjakana ndao hitsofoka amin'ny deuxième tour tsika tsy niditra tamin'ny deuxième tour taty amin'ny ankilana lasa nakany Tomasina le anankiray tam'izany de nametraka ny mpiara-miasa aminy de nanao ny endriky ny fibaikoana ny fitondran-draharaha-mpanjakana fatatsika tsara misy ny gouvernoura Andriamatoa Velomita nretraretra tam'izany tsika io raharaha io tompoko de nizara ny fibaikoana de tafiditra tao anatin'izany raharaha zany ary iny lesona lehibe ho an'ny mpitandro ny filaminana nitranga ny 2002 satria lasa ny soazira kan zany laya mpitandro ny filaminana sasany satria tratran'izay baiko zay de rehefa tratran'izay dia nanatanteraka baiko ary zay ny olana eo anivo ny fitandrona ny filaminana ary tsy olana lizy amin'ny lafiny ray fa eo anatrehan'le crise politique lasa mivadika olana lizy satria misy fandraisana andraikitra noho le hoe mahabaiko zay raisina le izy vova ihany ny crise taty aoriana na inona fisehoany ary niporofony ny élection législative octobre na novembre 2002 nahazo maro anisy Andriamatoa Marcaravalo manana tapitra teo ny crise ny 2002 satria iny lay deuxième tour tsy nekeny ray fa nitadiaviny ray iny lay endriky le crise post électorale tsy maintsy mifaranana ka tsy maintsy natao ny élection législative de ny fisiny hoe nahazo maro anisy Andriamatoa Marcaravalo manana zay zany no endriky le fifidianana teo hoe taratry laya fahazony solombamboaka teo anivony anteny mera-pirenena mety nanao politique de chaise vide ny Arema tamin'ny fotoanandro fa nanana ny antony izy tam'izany tapitry ny raharaha iny ka raha miresaka 2009 ianao contexte tsisy tovizany tsisy fandraisana crise post électorale sy ny coup d'état inona ny resahany sehatra iraisam-pirenena ny RFI momba ny Burkina Faso an capitaine Ibrahim Traoré l'homme fort ohatra ny resahana ingay any Rajoelina tamin'ny 2009 l'homme fort de la transition satria mbola nisy fanjakana ara-dalàna ny orina teo fa nandeha le izy de rehefa miresaka an'iny zareo de hoe ianao neny démissionne lohaloha ampitsaivona tsy nametra-pialana Andriamatoa Marcaravalo manana fa namindra fahefana tany amin'ny miaramila transfert de pouvoir samy hafa zany jerevony dictionnaire tadiaviny démission sy ny transfert de pouvoir zany hoe iny coup d'état 2009 iny tena coup d'état natsiravina ho an'ny teto Madagasikara satria sady naapotehana fananam-panjakana fananan'olona manokana na aratrana olona maro na afatesan'olona maro tratrana piège ary efa miparitaka ny vidéo mahakasika an'le hoe nisy montage ana resaka famonon'olona natao tamin'izany fotoanandro zany ahitsitsika ohatran'izay le izy député fetra satria problème de zao le fahefana manko rehefa eo tanana de lasa tsy maintsy manao mission politique na de tokony tsy hanao an'izany ary satria mazava ny ambarany 9:30 de vakiko ohatr' zao atao amin'ny lalam-panorenany zany zay indrindra ny fanjakana no miantoka ny tsy fiandaniana ara-politika amin'ny fitondran-draharaha-mpanjakana ny foloalinda ny fitsarana ny mpitandro ny filaminana ny fampianarana ary ny fanabeazana ity
constitution ity dia 2010 ty no ny lanina ary ny fanjakana am'izao fotoany zao no nampandany azy tamin'ny alalan'ny karapokotany tamin'ny CNT na ny commission électorale nationale indépendante transition zao ny ambarany raha ohatra article 39 am'teny frantsay l'état garantit la neutralité politique de l'administration, des forces armées, de la justice, de la police, de l'enseignement et de l'éducation. Voajanareo ve zany. Arabaky teny, arak'izay zavatra ambarany constitution io. De eto tsika aloha, député fetra mbola tsy makany amin'ny fanabeazana, éducation, misy ve le neutralité politique. Any amin'ny enseignement, misy ve le neutralité politique de l'administration. Any amin'ny police, any amin'ny fitsarana, lokona orange sy ny sisa, orangeisation io. De mandeha any amin'ny forces armées am'izay. Io hitatsika io. Lasa manao fiandaniana ara-politika le fanehoan-kevitra satria ny problème lasa misy redevabilité am'le olona nanindry azy de tsy voaja le hevitra fototra anambarany lalam-pandrenina député fetra ngambany raha misy anapitsika zay raha tsisy moa de vatika loha hevitra fitsika. Ny anapiko am'izay alohan'ny ivadiantsika amin'ny loha hevitra faraky ny tenin'ny faniry dia efa nanambara hatrany am'izany rosoro arivo zany ny filora valomanana fa tsy mpanonga mpanjakana. Ary tsy nieritreritra fanongana mpanjakana zany velively. Renay zany raha tao anatin'ny atoky izay ary mafisina etona fa tsy mbola nieritreritra n'izany fanongana mpanjakana zany ny atoky tiako Madagasikara zay tarihan'ny président Ravalomanana miaraka tamin'ireo fikambanana maro hoe KMMR, pro Ravalomanana, nisy maro moa reny fikambanana tamin'izany fotoana ary mbola mitoetra hatramin'izao tsika miteny zao. Ny mahagaga satria mbola iandremato sekretera mpanjakana io resahantsika io. Am'le hoe le voalaza ny andininy fa 7 vovakinao tsara mihitsy le sy teo namana fa risorana anao. Ny am'izay le tokony hoe fijoroana amin'ny tsy fiandanininy mpitandro ny filaminana sy ny ananivon'ny fampianarana sy ny rafitra maro ny tanysainao teo. Dia averiko ty satria raha ny zavatra nisy tamin'ireny fotoana ireny efa tsy filoham-pirenena ne raha ny tena sata nisy ny filoratsiraka samy mpifanina nisy tamin'ireny fotoana zany hoe samy candidat ny filora Valomanana sy ny filoratsiraka. Zay no izy tamin'ireny fotoana ireny. Ka maninona no resahana resaka hoe fanongana mpanjakana zay le hoe inina disoina foana ny tantara rehefa miaraka amin'reto olona reto sy ny olona mpitondra amin'izao fotoana zao zay tarihan'Andriamatoa Andry Rajoelina. Inina disoina ho an'ny tantara satria asa le fitiavana fanahina loatra ny tsy ho amin'ny fitondrana itsony ka ho tratry ny ampamoaka rehefa avy eo. Atahotra nisy ny etsi-bahoaka raha izahay eritrereto fa raha zany vato azo ny filora Valomanana isaky ny mirotsaka ho filoham-pirenena izay manana reserve am-bato na tahirim-bato manodidina ny 10 hetsy sy roa tapitrisa eo anenelelan'izay sy roa tapitrisa tsy latsak'izay na nisy ny doublon na nisy ny alabato dia tsy latsak'izay fa zay ny farafahakeliny ataoko hoe tahirim-bato anana ny filora Valomanana. Raha izany olona izany ve no etsehny ka hanao fanongana mpanjakana ataoko hoe nahazo ny fotsiny ary ny ampazatony zany olona zany efa tsy teo amin'ny toerana tsony eny ianareo fa tsy mbola ao anaty eritreritra izany tsy tao anatin'ny tsy neflereny imagination anay zany nasorena natezitra aminareo izay fa izao ny zavatra tsapa namana faniry noho ny fandeferana fanekenana tsy fahamarinana tamin'ny famoahana voka-pifidianana nataony re natao hoe rafitra mpamoaka sy mikirakira izany no mahatonga atsika atao anatin'izao fahasiaranana misy zao. Zay no antony iresantsika ny hoe andao re irosona ny fikaonandom-pirenena mba tsy hiverenana zany tsy anamafisana an'izao sanatria mbola iletetsika lalindalina kokoa ao anatin'ny fahantrana am'izao iainantsika zao ka zay ny amin'iny satria mbola misy mailon tsisy zany crise post électorale zany mahatonga atsika député fetra mametraka an'le hoe apetrao fandamina ny concertation nationale ataovy tsara ny fikarakarana ny te fifidianany ty satria mba tsy hitrangatsony ny ohatrindreny lasa victime amina adevitra politika ny mpitandro ny filaminana ka tsy maintsy misoaziraka lasa victime ny fananam-bahoaka ny fanana ny orinasa manolona manokana lasa misy vahoaka maty misy zavatra be da be simba noho izany. Zay nge ny antony mahatonga ny mpanohitra par rapport ny lesona ary izay ny antony mahatonga ny rehetrarehetra miantso hoe alamino ny fifidianano atongavany adevitsika makany amin'ilay fikarakarana fifidianana zao fotoana zao ary amarana koa zay amarana koa makasika an'izay resak'izay hoe maninona izahay no miansisika mafy ary manindry ary tena atao hoe mamerimberina ny am'izay hoe tena tsy azo hidivirana
ny fikaonadompirenena satria antony anankiray tsy hoe farany akory ty fa alohany epitako amina loha hevitra anankiray de ny hoe ianareo TGV ireriny sisa ho ahy tsy maninona koa fa tononoko ny lia raika ary ny iaraka isika izay sisa natao atoko politika mbola sananao fanambarana hatreto fa tsy ilaina na tsy mitombona raha fanambarana dia resako ian'la izy satria raha ny atao hoe argument netiny zany mpitarika n'zany atoko anankiroa akoatra ny TGV izay antony tsy irosona am'zany fikaonadompirenena zany de raha tsika fa tsy mitombona ny akoatra an'izay misy atoko amanjatony efa naneho ny fahavononany na ireo mandrafitra n'lay atao hoe fivonana IRD aza dia efa marobe no efa nanao hoe vonona izay rehefa misy condition kosa napetraky ny sasany toy ny hoe rehefa tsy hiditra nareo mifanonganam-panjakana de efa niteny izahay ny avaty-anivon'ny tiako Madagasikara sy ny RMDM ny aty-anivon'ny fanoerana tarihan'ny président Ravalomanana hoe tsy hanonga-panjakana izahay na manana olona maro aza tsy hanetsika an'ireo olona zay tahirim-bato mpanara-dimy filoha Ravalomanana inona no mbola tadiavinareo ambonin'izay inona satria araky ny teniko teo mafisiko noho ny fandeferana nanana ny marina fandeferana nefa fa nanana ny fahamarinana sy ny zavatra pirofo rehetra noho ny fisiny ny zavatra tsy ara-dalàna na tonga n'Andriamatoa Rajoelina ho lasa filoham-pirenena izay ve rarino any vahoaka malagasy mendrika any vahoaka malagasy ve zao fiainana iainana zao ka dia anjaratsika tsirairay avy no mieritreritra manoloana an'izany hoe tokony atao sa tsy tokony atao fa ho anay dia tsy azo hidivirana zany fikaonadompirenena zany zay fifidianana zay indrindra matsy any amin'ny fifidianana tsika de ahoana amindray inona no anomboantsika ny cause efa mandeka efa tamin'ny sabotsy de nraso sabotsy zany lahady latsinainy talata larobia efa efatrandro zay député fetra no nanomboka amin'ny fomba ofisialy le hoe fanavozana tanteraka eny fotony eny any liste mifidy inona ny zavatra azo ambara am'izay isika aloha zany de nampiseho fahavononana ny ara-départ tamin'ilay senitsika zany manko midika fahavononana tsy milaza fa manao boycott ny antoko tiako Madagasikara ary nampiseho koa ny détermination hoe zay ngesay sy de veriny reto olonreto hoe tsy samy atrika fifidianana reo na de ampangaino resy lava ary ny atoko tiako Madagasikara zay nivon'ny fanoerana fa tsika tsy nahita tamin'ny sabotsy hoe nampiseho le fahavononan'lay départ ny atrika an'izy koa ny aty anivon'lay antoko miaradia am'le fitondrana fa isika aloha zany ny antoko tiako Madagasikara ny filoha Ravalomanana niaraka am'ireo solombamboaka sy mibirao politika no nampiseho tamikery teny amin'ny QGBL hoe sa zay atrika an'io fa diovy malalaka ny lalao ahafahantsika miatrika an'izany de iza mbola afakiteny fa manapatahorana tsy say atrika fifidianana ny aty-anivon'ny fanoerana sy ny antoko tiako Madagasikara zay indrindra nefany ny ametrahantsika fahamialona sy anaovantsika fitantarana ireo tranga samihafa député fetra satria mampanabe ny any ary ny anongotsongonana maty ozy izy tsika nitahotra ny andevombelona ary fitetsy mifamarafara ady ny efarana ka aleo azavaina tsara ohatra ny karatrinaivy le karatrinaivy manko de mazava tsara ny eninaivo tia ny azava tsara ny fomba nafatesana tamin'ny alalan'le hoe collante partout de azavainaivo ity tompoko ny escalier ity tompoko ny carré ireto ny jokera ireto ny zao zay no atao hoe karatrinaivy de aloha azava tsara le izy mba tsisy zavatra miodikodina ho daola mako tany ambadika any député fetra daola masiso misaotra ny faniry am'izay fampidirana ny amin'ny loha hevitra faharoa izay neritreretinay mirahalahy fa ho fakafakaina sy hitondrana fa ny okevitra ho an'ny androany fa alohan'izay namana faniry tsetsatsetsatsyaritra tena hoe 3 minitra fotsiny na 2 minitra dia misy ny vaovaovao mirotsaka vo izao marainy zao amin'ny toerana roa moa mety efa rentsika amin'ny fampalalam-bavao tany any makasika ny fitifirana zay nataona mpitandro filaminana io ndray mbola piray tanyrazana malagasy toatsika dia nitifiriny miaramila tany amin'ny anaka anamoignainy tany amin'ny district Anambohidratrimo izay ao amin'ny commune atao hoe Antanety be Zazamanga ny antony dia tsy mbola tena feno ary sarotra ny tena hoe itompiteny fatratra fa raha ny angom-baovao dia mahakasika an'izay le hoe otra zay moa ny fitenin'ny tanora azy karazany hoe fitakina na fanampiana na fitakina sakafo fitakina vola zay atao na mpitandro filaminana amin'ny vahoaka any ambany ravikazo sy any amin'ny tany lavitra andrina any ary ny ainga avy amin'izay le lonilony ny ainga avy amin'izay lay tonga hatramin'ny fifamonona tsy teny akory mitovy amin'ny tany anytranga tany amin'ny district Nikongo fa mitodika amintsika vahoaka mitodika amin'ny fitondram-panjakana any amin'ny hoe
maninona mametram-panontaniana isika maninona tatoatony misy foana zany hoe mpitandro filaminana na am'ty fitena na namono ny vady aman-janany na sanatriny namono ny mpiaramonina na nampiasany basy tena pelatanany izay tokony hoe izy ny tokony iaro ny vahoaka sy ny fananany fa na afotiny tany amin'ny tenany zany na izy ny any vahoaka zay tokony harovany no nitifirany nandrony an'zany basiny zany zay zany ny fanontaniana mipetraka de izao ara no tsy manakana antsika zany akory tsy aneho hevitra ny amin'ny hoe mato misy ny zavatra toy izao de misy krizy eto misy krizy le fiaramonina misy krizy lay toe-karena tsy vitan'lay fitondram-panjakana no mandosy manefa ny tambo-karama izay tokony hositrahany reny mpitandro filaminana manao iraka reny na iza manerana ny Madagasikara no anyrahana azy anaovany zany iraka izany de manjary any amin'ny vahoaka no miady any amin'ny vahoaka no mifandona ireny mpitandro ny filaminana reny satria mba noana koa ireny mba reraka koa izy reny mamita ny iraka any ny eto aramoa ny eto masomaso eto de firifiriny reo tsy misitraka ny tambo-karamany na ny mpampianatra na misitraka an'ireny borsany reny ny mpianatra nareo le ampiasan'ny ministera na ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika sy ny sisa dia amin'ny alalan'ny fitokonana no hitakiny izany satria ny olana dia miady atrano lasa miteraka ady an'nivon'ny fiaramonina fifamonona mihitsy ara no misy satria tompona ndraikitra tsy afa miala am'zao ny mpitondra fanjakana zay ny tsetsatetsa tsy aritra fa mino fa namana faniry zay tena enjana mihitsy raha ikaro baovao dia oetiny eto ny mahakasika misy kokoa an'zay ny atsipriany amin'ny fandarana manokana ho an'ny rahampitso fa manarak'izay ny vaovao faharoa ihany koa araky ny angom-baovao tonga eto ampelatananay dia mahakasika ny raharaha ny nidony tany Nosy ka antony nitazomana azy aponja vonjimaika rahantsika malala fa voatazona aponja vonjimaika raha mato ny nidony izay pitarika tiako Madagasikara any amin'iny faritra varatry ny nosy any Nosy be iny nisy ny omaly fahefatry ny volana oktobra ny audience zay nandiniany fitsarana ny amin'ny fangatahana zay nataony mpisolo vava azy ny amin'ny hoe fangatahana mba azony LP na fafahana vonjimaika zay zany fangatahana fafahana vonjimaika ny ekeny ny teo anivon'ny fitsarana izany satria namoaka didy ny fitsarana ny teo anivon'ny fitsarana ambony ny amin'ny hoe ekena ny fanomezana azy liberté provisoire na fafahana vonjimaika inona nefa nitranga am'izao tsika miteny izao ny omaly ihany zany dia ny tonga ny baika ova ty Antananarivo nakany amin'ny procureur général nanao hoe tsy azonareo avoaka io nefa didy mpitsarana na ny accordé zay liberté provisoire zay na hoe nanome fafahana isitraka an'zay fafahana vonjimaika zay andramatoa ny nidony zay ampahireziny eto en passant ozy ny teny frantsay zay zany mbola sary ndray taratry zay fifanitsaham-pahefana sy fanitsakitsahana ny didy zay avoaka ny fitsarana izay tokony hoe manana ny maizy azy toy ireny didy navoaka ny tribunal administratif amin'ny amin'ny famerenana ireny fifidianana munisipaly nampanolotsaina ny tanàna io na be ny tanàna nefa de tsy nitanterahany mpitondra mbola endriky ny fanitsakitsahana izay lalam-panorenana fanitsakitsahana ny didy avoaka ny fitsarana fa tsy fanomezana asina ny didy avoaka ny fitsarana ataony ny mpitondra zay lasa toy ny tambavy fisotro lasa toy ny rano fisotro sakafo fina tsika isan'andro zany no iainana eto ka dia mampaheranao raha matony nidony mitodika aminareo mpitondra fanjakana mba sy ho farany rea akoatra ny fahasaranam-bahoaka araky ny teniko teo hoe noho ny fandeferana fijoroana hatramin'ny farany noho ny mampanao politika na de teo arany tsy fahamarinana mahatonga ny vahoaka ao anaty fahasaranana toy izao de mbola izany ny ataonareo amin'ny paraitan'razana amin'ny fampiasana ny fitsarana sy ny toeranareo rehetra any amin'ny ministera any amin'ny fiadidinany repoblika hitsyvalanana sy anoerana sy fampiarana didim-pitsarana ka dia zay no anakiraika hitondrako fampahirezana ho iato ny tany ambolohany nampaherana reo namana rehetra nitazomina ponja namana moa paraitan'ny razana fa eo ankora matony nidonia dia mitoy ny tolona satria araky ny fanampim-baovao ihany koa zay eto ampelantanana dia misy ndray hono ny fanenjehana vaovao misy ny convocation comme par hasard taorina zay hoe fiakordena na fanomezana fafahana vonjimaika ny raha matony nidony de iny comme par hasard tonga avy any ny hoe misy fanenjehana vaovao ty de misy fiatsona vaovao izay atao azy ndray fa misy raharaha anenjehana azy dia tsy misy afaty zany
no anaovana ny mpanohatra sy ny tsy mitovhevitra amin'ny fitondrana eto amin'ity Madagasikara ity zay ny amin'iny fa alohantsika ivadikana fa mandroso ny fotoana resaka fifidianana inona moa nitondra ny namana faniry azy teo de inona moa rehefa miresaka fifidianana isika dia ny resaka seni ny resaka vomiera mpifidianana maleo tena hono eto amin'ny firenena dia ny angom-baovao ihany satria alohan'ny akarana tam'izao plateau ny miara-manonjy zao dia marobe ny olona ny fampiresaka taminay ao ny misy agent recenseur misy ny agent électoral misy ny membre am CLRE zay fa itsika tsenjena ngaman'zay zany hoe reo le olona rehetra no safidina na tsy tena ny safidina tao anatin'ny olona tsy miandany reo fa fiandanina alohany amin'ny akapobeny ny akamarony reo olona izay nandray an'reo toerany agent électoral agent recenseur na ny mpanisa mpifidy na ireo anivon'ny komity izay eny fotony ny fanisana ny mpifidy zay dia ny akamarony reo de olony fitondrana olony TGV zay aloha anankiray ny any aminay ny boribory-tany fahadimy de tsy resahana itsony misy an'zany any ambomirary zany zao fokotany Ambatokaranana mantsy dia ny zanak'ilay président pokotany zay mipetraka any ambomirary zana ny vavy io ialako tsiny fa tsy maintsy tononona no agent recenseur zay aloha anankiray torak'zany ihany ko any amina fokotany hafa ireo le any amin'ny fokotany andray soro dia ny fianakavian'ilay président pokotany zay olona tsy hitanao ny nanjavona ny tao anatina taona maro satria voaroroy tamina raraha maloto tany anivon'mpitany filamina sy ny fitsarana nipotra tamiko zany olona zany vehivavy io dia lasa agent recenseur ny olona toy zany no manatanteraka izany eny amin'ny boribory-tany fahadimy ary mino fa tsy maningana ao anatin'ny maro ny anivon'ny boribory-tany fahadimy fa iraisan'reo manerana ny tanatananarivo reny vohitra zany sy ny manodidina manerana ny Madagasikara de fa kajy vitany ao anivon'ny pombany Andriamatoandro Rajoelina izay le hoe fametrahana ny ekipany fa vava fotsiny ihany ny filazana fa olona tsy miandany no apetraka iandraikitra an'ireny fanisana mpifidy eny fotony eo indrindra arysika ny rahantsika nandre ary tatoato dia nipotra tamin'ny haino manjery zany filohan'ny seni zany de ny fampiresaka tamin'ireo solotena maritry ny vaovao moa io ny ambassador ny vondrona Europeanina zay miasa eto amintsika tatoato dia mahita n'zany matetika tsika tany amin'ny haino manjery inona le zava-misy ara inona ny nampanantenain'ireo olon'ireo inona ny nampanantenain'ny fitondrana tablety ny voalohany indrindra 5,000 izay tsy zay fa 5,000 mihitsy ny nampanantenainy fa oentin'ireo olona agent recenseur miasa mitsidika eny fotony eny ary manatanteraka n'zany fanisana ny olona mpifidy zany hoe feno 20 taona ny mihoatra ary mbola velonaina somatsara fa tsy kotiana tsony ny olona efa nodimandry zay zany le izy raha izay raha nisan'ny fokotany manerana ny Madagasikara na manafaniry dia manodididina any amin'ny 2 alina latsaka any de raha taonkady zany de onelanelany fokotany 3 na fokotany 4 isaky ny mpanisa na isaky ny ekipa no iandraiketany zany mpanisa mpifidy zany taotsika nkady nanomboka tam'y voalohany volana oktobra teo izany fanisana na hoe recensement ny mpifidy amafisika eto fa ozy ny teny frantsay hoe recensement exhaustif io fa tsy échantillonnage zany hoe fanisana manontolo voakasika manontolo ary jerena tsirairay eny fotony ny mpifidy trandrahana tadiavina tsirairay eny fotony eo mipotra sady ny fifanoherana mifanohatra amin'ny zavatra nambara sy nampanantenaina toy ny efa fahita tamin'ray le hoe fampanantenana tsy misy fampanantenana tsy tanteraka nataony Andriamatoa amim-bahoaka nataon'ireo manodidina azy sy ny mpitondra fanjakana dia ny hoe ato mo misy tsy arity gazety mpiseho isanandro tsy maninona fa tsy maninona fa indramiko ato am'la gazety sady manao pibany fa tsy mampaninona hoe inona ny voasoratra ato amin'ity gazety nivoaka androany ity tato am'la gazety de la grandille ary indramitsika kely ny amin'ny hoe IRD terena mitaka vahoaka zay aloha de anjaratsika mijery any anatiny any fa ato am'mamim-bahoaka ato hoe le champion du mensonge miami vilana ozy izy ity resaky ity sorana ny la gazety ao ihany koa ny ty tanyrazana zay mbola miresaka am'toy izany fa mahakasika ny député manokana zay hoe mikorotana eo anivon'zany androm-panjakana izany satria ny député tsy mifanaratsy misy
fa mpiakuze manao hoe ianao dalo ianao ato koa misy raharaha mahavoaroroy fa nanambana basy olona lay deputé nanambana antsy naka telefony olona de nametraka fitaraina na tena amin'ny antemera-pirenena ilay filoam-pokotany zay nesoron-drareo de manateny izay fa vao isokatra tsy hoela ny fivoriana hadia ifanazavy tsika ary ifankahity tsika eny amin'ny antemera-pirenena manomboka amin'ny favalo ambin'ny folo ny ty volany ty atalata fahatelo de hoe itoy ny fanadiadiana mahakasika an'izany hoe fanambanana basy nataona solom-bavambahoaka za moa zany efa fanao nyreto olona reto nyvadina minisitra efa nanana toerana ambony tany amin'ny ministera manambana basy olona manompa manamboninahitra jeneraly mampatahotra mpitsara ambony tsy hitako zay zavatra rehetra ka hoe tsy nataonyreto olona reto nanohatra ratsy akoatra ny fanovanany tantara ry zareo dia eo tsika verenana ny 500 tablety iny zany aloha raha ho anay boribory tany fahadimy manokana dia sahako ny milaza etona ary mangataka mihitsy amitaky amindreo anareo braomaritry ny seni hoe porovoy aminay fa misy tablety miasa eny akoatra ny nanisana 5 ny tablety tonga teny hatramin'ny omaly eny amin'ny boribory tany fahadimy nefa ny fanisana efa manomboka 5 iaho ary tsisy koa le fampiofanana tsy misy tokony nisy formation rehefa anao an'ireny zavatra reny so ihany sotranao na manafanirina patsiahan'izay fa tokony isy eo zany le agent recenseur eo amboniny reny tokony isy atao hoe contrôleur manarakaraka eo amboniny tokony isy superviseur tokony mahafehy tsara an'ireo zavatra eo ireo olona eo amboniny ireo olona entin'ireo dia miverina ary ny teny koa mametra-panontaniana ny amin'ny hoe andre matofolohan seni raha nametra ampanao gazety fanontaniana ianao mahakasika an'le logiciel le rindram-baiko inona tsarotsika tsara ny valiteninaandre folohanseny hoe anontaniny technicianna le inona ny anarany logiciel zay le izy de nailon'ny tany ny DS izy zay dia raha direction système informatique zareo de zay nao de mametra-panontaniana hoe ianao tokony ahalalana amin'ny akapobe na farafaratsy ny anaran'ilay izy fa matoy ianao zany tsy mahalala tokony misy farafahakeliny tokony ho fantatra zay filohany seny zay mahakasika ny asa sy ny andraikitra izay ataterahany sy ho taterahany re olona eo ambany fivezana tena grave zany dia lasa ary iverenako ihany ty asy ty zao ny zavatra misy eny atao amiko ato misy ny sary mahakasika an'izay carnet ty moa zany alako tsy fa ohatrany mety kelikely lay écran ty telefoniko ty tsy voapitako tany amin'ny namana faly fa eto amiko eto misy sarin'ireo carnet izay oetin'ireo mpanisa vato mpanisa olona maty fa tsy mpanisa vato mpanisa olona mpanisa mpifidy eny amin'ny anona fa tsy oaseako l izy fa misy miloko telo izy io de misy autocopiant l izy carnet misy soratra seni ety ivelany de misy miloko letakelaka misy miloko fotsy de misy miloko maitso de misy miloko mavo de ao anatiny eo mikasikasika mombamomba an'le olona fenona dia misy apahany misy exemplaire mijanona ho an'le olona ny fampiresahana ny apahany to makany amin'ny district ny apahany makany amin'ny seni agnaman'izay le izy amin'ny akapobeny fanontaniana mipetraka ary de hoe rehefa tsy eo ary lay tablety nampanantenaina mitovy an'le tablety ny resahany ndre matofilo ihany tany amin'ny tribune Nations Unies tany New York ny hoe tena efa manao zay tena tsy eran'ny ainy mihitsy numérika tamin'ny mpianatra le tablety aloha tsy maintsy la inga marivo tsototra ka zay indrindra tsy possible hoe tsy numérique le tablety tena mampome be ty zavatra ty champion du mensonge izy ny la gazette fe disorana azy moa zay fa ny fahasahina ananany rehefa tena marina ny zavatra resahana dia tena tokondahaka ny lainga ary ny olan'le lainga aloha fa tsetsatetsa tsy aritra ihany keo ty ohatra mihatsoromainoatra hoe lasa politika n'lay fanjakana amin'ny akapobeny ange le lainga sy fitaka namana faniry tena lasa politika fomba fiasan'lay fitondrana mihitsy le hoe lainga sy fitaka eny fa hatramin'ny olona manana le obligation de réserve aza dia lasa maneho hevitra tamin'ny resaka nataontsika teo ny resaka hoe fanonganam-panjakana ho ny rosoroarivo zany rehetrarehetra zany ny akoatry ny zavatra efa tsy tateraka ny nampanantenana tsy nisy tateraka ny karazana fanadiadiana ho hitantsika moa fa isokatra ho an'ny session ordinaire ny antemera-pirenena andiniana ny LFI 2023 dia nisy ane namana faniry commission d'enquête commission nisy permanente moa misy ao misy ny commission d'enquête izay eo amin'ny enim-bolana eo matsy amin'ny akapobeny no afahana manao zay fanadiadiana zay ny akamaroany efa loatra ny enim-bolana venao ve mbola mba nandre tatitra anankiray mahakasika any hoe magrama
orinasam-panjakana zany mahakasika ny sirama ny fitarainany any Brickaville de kopakopatarana koa anareo fa hotononiko le société hoe lasa n'lay société sasima izay a zany sirama zany ary tena ze samy teny ao anatin'zany nitaky ny tambo karamany sy ny karamany de any amponja na fandroana ny setriny zay ko misy de misy ny fanadiadina mahakasika ny volamena mahakasika an'ireo opérateur en télécommunication mahakasika ny resaka hoe jadona de ny vidim-piainana fiakarany ny vidim-piainana maro be ny volamena ravinala airport ravinala airport tsakoa tao anatiny za moa ny tenako mpikambana tao mihitsy inona ho any tsy commission natsangana sy vaomera-panadiady natsangana tao fa very anjavony vita l'izy de effet d'annonce vita ny fanambarana hoe ho atomboky ty fa niaran-tsahatra tam'izay a na ny asan'lay vomiera satria no ny antony maro tsy ho resahaka itsony fa fananina ny kendaina fananina nampanginina izany vaomera etrany fa maro no voasaringitra tao anatiny zany ary fomba fanaony ty fitondrany ty mitovy tsisy hafa amin'ny hoe fitoriana nataony tiako Madagasikara tamin'ny anaran'ny sekretera jeneraly ny fisandohana sy fanompana ny anaran'ny filora valomanana dia tsy mitoy ny fanadiadiana fa reo olona hafa zay tia mifanoerana ihany ka maneho hevitra na tsy mpiaradia amin'ny fitondrana any amponja teneniko teo a mahery lanto teneniko teo a i Stanley voaresaka ihany koa ny mpandrara mbola rajona voaresaka tao a mpanao gazety Roli Merci mialatsiny fa manona anara karazan'olona maro berija zany ianareo dia minidoni ary Marcelin ay le ary tena mbola biary ay marina de zany zany rehetrarehetra zany ny fomba hitatanany mpitondra tarian'Andriamatoa Andry Rajoelina n'lay firenena ao anatin'le politika akapoben'ny lainga fa ao anatiny koa ny terrorisme d'État fampiasana ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana ho atao fampiororona sy fitaovana ampanginana ireo izay samy lazany marina sy ny tsy mety a eto amin'ny firenena verina ndray tsika ary fa midikodina ny resaka makasika ny resaka seny tsy misy ny zavatra hita tao anatin'izay efatrandro telo andro efatrandro nanomboany zany fanisanam-pidy zany dia tsy misy ifandraisany amin'ny zavatra nampanatenaina ny zavatra tanterahany reo mpanisa eny fotony te ao anatin'izay mbola sahan'lay mpapakateniny seny ny milaza fa vita ny fitondram-panjakana nge mikarakara fifidianany toy ny tamin'ny 14 le nampandaniana tamin'ny karne pokotany lay lalam-panorenana satria efa milelaka mafy an'lay fitondrana no nahazahoana toerana tao am'seny dia mirediredy lay mpapakateny manao hoe vita ny fitondram-panjakana ny manatanteraka an'io a fifidianan'io a toy ny tamin'ny 14 nampandaniana n'lay lalam-panorenana fopolandrindra tamin'ny tantarany Madagasikara na ny fomba nandaniana azy a tamin'ny karne pokotany ozy namana faniry tsy adiniko mihitsy zay dia zany ny zavatra iainantsika eto a zany ny iainantsika ka ho tonga saina ve isika rehetrarehetra de izao ara manentana atsika ao anatin'izay ory vahoaka malagasy a mba tonga saina rea ny andraikitra raisitsika izao de miantoka ny 5 taona ho avy manaraka indray na ny zanatsika na ny fiainatsika amin'ny akapobeny ny asa mandrarahatsika ny fivelomatsika ny resaka fandripahalemana ny resaka toe-karena ny resaka sosialy amin'ny akapobeny de miankina amin'ny fandraisana ny raikitra sy ny zavatra zay ho raisitsika fepetro raisitsika zao ny amin'ny hoe misorata anarany isika na sarotra aza na sarotra ara lay manao hoe tsy maintsy ho ao an-tranotsika satria ny fitadiavana mahazaka maniraka tsy maintsy miainga maraina ao an-trano ny akamaron'ny vahoaka malagasy indrindra ny aty tanàn-dehibe na ny eny atsaha mamitady zay ho arapaka dia raha ny fotoana ianganao an-trano a mbola midy ny biraopokotany ny fotoana iverenantsika ao efa mikatona indray ny biraopokotany orsenia fomba ahoana moa no andehanan'ny olona zay tsy tratranao an-trano fa miainga ao an-trano amin'ny 7 maraina mody ao an-trano amy 5 na amin'ny 9 araky ny teniko hoe ao anatin'ny ora fivoan'ny biraopokotany a tsy eo mihitsy reo olonareo teterenao izy ho any amin'ny fokotany a hitondra kara-panondro fa hoe misokatra foana ny fokotany de gagy ianao am'lay hoe fombafomba na le méthodologie amin'ny akapobeny a napetraky lay seny amin'ny fomba natanterahana zany fanisana-mpifidy zany tsy resaka loatra n'lay hoe atsipriena fa ao anatin'izay zavatra rehetrazay a de misy fifanoherana misy fifanoheran-javatra be debe par rapport any zavatra nampanatenainy hoe refonte no atao a zany hoe tsy échantillonnage ho iatao no atao fa
recensement exhaustif zany hoe fanisana feny fa tsitsongatsongainy io tsy hoe raisina avy amin'ny atotanisa any amin'ny ministerany aty tany zay nangoniny avany amin'ny commune na nangoniny avany amin'ny fokontany fa tena fanisana iny fotony mandeha tsirairay no atao dia petraka ny fanontaniana foana ahoana moa zany ny tena ahitany reto olony reto ny tena isan'ny mpifidy marina ra eto amin'ity Madagasikara ty de efa manasady izay tsy mana fa mino izay fa tsotateraka araky ny tokony ho izy zany fanisana mpifidy zany inona ary ny tokony ho atao ny tokony ho atao manara-maso isika manara-maso ary isika vaty anivon'ny fanoerana indrindra tsika vaty anivon'ny tiako Madagasikara sy ny RMDM ary ireo atoko politika maro mandrafitra ny tontolo politika malagasy akoatry ny TGV sy ny arak'isika ary ny lia raiky zay firaitsykombakomba amin'ny mpitondra ankehitriny amin'ny famadibadiana zany ho tena hoe tena lisitry ny mpifidy mariny zany de zao ary tonga avy isika manao zay azo atao manatona ny fokotany misy atsika tsirairay avy mitondra ny karapanondro satria ny tena olana koa ny karapanondro ho ana fokotany sasany to ny teny andray soro ny teny Ambatokaranana tany amina fokotany hafa tany amboribory tany fadimy tsy mitaky karne pokotany akory anie namana faniry ireo le mpanisa fa zay olona tratrany ao an-trano de angatahany karapanondro de ekena ny ao ihany no soratany tao anatiny ilay karne ny teneniko teo hoe misy takelaka anankitelo fa tsy mitaky akory izy ny amin'ny hoe karne pokotany manamarina fa tena ponina ato amin'ity fokotany ity ilay olona adiadina manoloana azy kitotoa tsy misy toy izany tena kitoto tsy misy toy izany de ahoana ny inonao zay vokatra zany fanisany zany ataon'ny mpitondra ataon'ny senia fa anomanana fifidianana mangarara andraisan'ny rehetra anjara malalaka libra madio tsy fifidianana vorehetra ny tadiavin'ireo dola makota namana faniry vorehetra tsy mba hoe vorehetra ty ivelany fa vorehetra trany anaty eritreritra any reo olon'ireo ary tsy azo ekeny zany zavatra any fa rehefa my fotoana miverina manaraka no hiditra kokoa amin'ny atsipriany fa ity anankiray ity sisany tiako resahana fametraha-panontaniana mahakasika ny hoe sécurité an'zany donné na information voarakitra ao anatin'le tableta treto aloha mbola any akibon'ny omby fa atao ve le voasoratra ao anatin'lay carnet zay hoentin'ireo mpanisa mivezivezy mandeha ny fotony any zao aramora ho an'le tablety raha ohatra ka atao hoe misy ny tablety ahoana moa zany ny sécurisé na ny donné ao anatin'zany tablety izany raha izay alohan'ny anomezana azy any amin'ny ratsamangaikan'ny seni any amin'ny distrika raha izay raha sanatria zany misy ny mpanendaka atria rehefa hitany iny ny mpangalatra telefôna be de be de ahoana no ataony any amin'ny seni sy ny rehetrarehetra hoe sécurisation le données sy l'information resahako teo le fichier ao anatin'la izy zay mbola mampametra-panontaniana aloha hoe vierge ve aloha i tablety io le izy aloha tsisy am'izao fa tsy hay zatra konokononondro any ambadika any de juste zany lay le ao amin'ny accueil fotsiny zany danao le clavier de saisine fotsiny tokony iny fotsiny no de anjarana am'izay mampiditra données eo mampiditra ny information rehetrarehetra de eo mahagaga hoe inona zany ny ilanan'lay carnet andaniny de ankilan'zay ko misy an'lay tablety de mifameny ve reo zavatra anakoroa reo fitaovana roa reo sa sao de sanatria fitaovana anankiray iangana doublon ndray zany namana faniry sady ataonao saisie zany atao anatin'lay voasoratra anatin'le carnet fa inona zany ny raketinao atao anatin'lay tablety mba hazavao anay zay ry informaticien sy président seni ho anareo manam-pahaizana rehetra reo satria nareo no namolavola araky ny teniny teo hoe le méthodologie no tsy mandeha am'izay izy lay rafitra napetraka lay fomba fiasa ny formation tsisy ozy namana faniry teo mikorotana ambony ambany taratry ny fikorotanana misy ao am'lay mpitondro zao zavatra rehetra zao zay ny tiako tenenina fa de hoe io nge tsy mifanalavitra am'le RGPH 3 le recensement le fanisambahoaka nitanterahana farany teo ny zavatra tokony ho tanterahana ao anatin'ity fanisanany mpifidy ity zay 20 taona ao anatiny no mihoatra ka mbola velona aina mbola tsy nody mandry fa nefa raha ny fomba fiasa le teneniko méthodologie teo le hidina ny fotiny le agent anao an'zao sao tsisy akory ny formation ary ny tena loza ao anatin'le sécurisation ana donné information ary le fitaovana esany de izao efa ny nandeha sady ny resaka ary efa nifampiresaka izay vo nomaly afako maly tsy misy tokotaniny ene nisy contrat nge ny fanaovan'ny mpampiasa andaniny de tsy izy afa ny seni sy ny mpiasa ankilany ireo le agent ny amin'ny tambokarama
sy ny obligation de service totony tanterahan'lay mpiasa de tsisa fa reo agent reo ary ny obligation ny reto mpampiasa ny seni amin'ny fanomezana ny tambikarama zay ny fanarahana atram'izao tsika miteny zao nefa ohatry ny tsy aiza le tambikarama reo nge tsy mandeha amy rivotra reo agent recenseur reo na ekipanareo dollar ny akamarony zay reo de fa olana ary raha finindrareo any ary moa tena mety tonga ny aratsindo manao hoe rehefa tsy omenareo ny tambikaramanay dia tsy omenay anareo koa zany ny vokatry ny fanadiadina nataonay tany ifotiny sy ny fanisana tany de inona no ataonareo anivon'ny senisy ny distrika raha tonga zany olana zany zany olana daholo efa mitranga sady vo tsy telo andro ny 2 andro efatra andro no manomboka ny fanisana n'lay mpifidy de ny olana efa tena tonga de tototsy ny olana sady lay seni eny anivon'ny seni foibe ny treny any amy ratsamangaiky ny distrika ny eny anivon'ny foky tany ny fanitsakitsahana n'lay voasoratra ny lalàna sy ny fampanaterana natao n'lay filoha seni de efa tsy tanteraka ny akamarony sady a raha ny fanatrika taminy isika tany aminao voatelina zay le izy namana fanirika dia ohatraohatran'zay zany ny zavatra nisany tiako hitondrana teto fa ny atsipriany mino a fa amin'ny fotoana iverenako eto am'izao plateau amy miara-manonjy zao amin'ny fotoana manaraka dia ho avy telo eny ho avy folo eny am'izay a tsy sanatria maniry loza akory fa dia tompon-daka ny laingy anareo menakavy tompon-daka n'zay resaka hoe tsy faiza mitantany ianareo na manomboka hatrany amy filoha pireneny io any amy filoha seni io ny ekipa rehetra sy ny ratsa mangaikany de kitrano atrano efa misy zavatra mampiaiasa ady eo fa efa ao sady le famitaham-bahoaka araky voalazako teo le nivakiko tao am'le gazety mpivoaka isan'andro hoe terena mitaka vahoaka na le vovonana zay nampimetraka ny filoha pirenena ankehitriny eo amy toerany tompon-daka ny lainga na ny lainga fanahin'iny io na ny lainga tamy mody fanadinony io ary ny tena loza de ty le miami mo tsy ho resahako tsony fa fanresahanareo teo hoe de tsy mety mihitsy ve raha tsy fanana lainga ohatran'zao foana le olona namana faniry efa lasa fiainana le lainga ho am'ty fitondrany ty ho an'reto mpitondra eto amitsika fa dia ohatrany adininy ohatrany tsy fantany le teknôlôjia efa mandrosy be eo eneo anao de azo feo eo eneo anao de azo sary 2 segondra 5 segondra orinan'zay a maheno an'zay a ny vahoaka rehetra manera tany a ka de mba mahalala remenatra mahalala mendra rehefa tsy hay a de ajanony ary ny zavatra anisan'ny farany mahakasika ny senitiko resahana sy mahakasika an'zay le hoe maninona no manao fihetsika toy izany reto mpitondry reto satria tsotra be mivalina namana faniry sy mpiaino a lay tahotra sy ihany tsy olany itsony rehefa avy eo ka ivoan'ny marina rehetra mahakasika ny fanodikodinana sy ny ratsy manjary jiabyjiaby a nataon'ireo nandritry ny nateo amin'ny fitondrana azy akoatran'zay moa zany eny tsefatsefany eny ny fisitrahana tombotsoa amy tsy rariny amy tsy ara-dalàna fa ny tena ao anatiny a sy ny bahana ao anatiny de le tahotra ny filora valomanana sy ny mpanohatra atria raha tahafeto reto filora valomana seta dia anjaka velomatra eny tsy maty manota atonga de teneniko zay a na namana akaiky io nala milaza fa mpiara amitolona io impunité le impunité ka dia averiko aminao namana faniry aloha ny alohany tena hitondrako famaranana mihina fa manana zavatra ambara mahakasika an'izay namana faniry amaraparanatsika azy député fetra satria efa mara moatsika mandeha de mandeha ny fotoana mbola misy fandaram-potoana zay noman'ny namana ihany koa manaraka an'izao fandaratsika zay fa ny zavatra tiatsika ho resahana anapitsika an'izay ady evitra zay zany de hoe tena mila mitatsoroka mihitsika mila tena miasa mafytsika mifametanana isika mahakasika indrindra am'ty resaka amy fanosambahoaka eny ifotiny ity satria raha ohatra ka tsy deny zao tsika no miditra tsehatra an'izay de ho sahiranytsika amy 2023 ary eo ny etsotsika andreo meritreritra fa ho kandida io na kandida filoham-pirenena io na kandida solombavamboaka io na kandida be ny tanàna io zay rehetra koa meritreritra fa manana andraikitra am'izao raha-pirenena zao indrindra mivondrona politika na ny antoko politika io na fikambanana mpanara-maso ny fifidianana io na olo-tsotra izy mba tokony teny hijoro rehefa misy zavatra tsy mandeha tsaradrara ny tahaka izao marina fa efa miteny ny antokotiako Madagasikara miteny teo anivon'ny MMM miteny teo anivon'ny MTS fa tokony hiteny rehetra miteny ihany koa ny SVM miteny ny FLN fa miantso mihitsy isika eto ny amin'ny hoe mitenena masahimana eo hevitra mijoroa
satria mba tsy ho victime ny élection rapitso raha afaka pitso isika de andray ve voetsika zao zany de fa mihetsika miara mifanampy ny RMDM moa zany de fa isan'andro san'andro miteny ny team mazava ho azy député fetra zay zany mba antsoava ataontsika fa tena amarana ny fandarantsika raha mbola misy tianao marana anazy anga manalohany tena maranako azy amin'ny fanaovam-belomo sotra faniry ny amaranako azy dia mahakasika ny fomba fanaovana politika akapobeny se efa nyresahako teo moa ary tiako mba hoe mba ho raisiny fanondrinany amin'ny fanoro isika eto tsisy mifamandalitra eto na sanatria fanolo bato mafana fa matoa ny tiako Madagasikara mbola manana ny toerana maizy azy eto taria président Ravalomanana dia manana an'izay toetra mahatima azy zay mety misy ny lesoka fa manana an'izay toetra mahatiako Madagasikara iavahany am'ireo atoko hafa rehetra ireo de zao zany arany tiako tenenina misy ny fanehoan-kevitra re tany amin'ny aina manjery tsy miankina anankiray tany ny omaly ekena voalaza atao amin'ny gazety sy ny ainao manjery hatramin'ny omaly tamin'ny herinandro iny ny eo amin'ny atao hoe disadisa ve tsy fitivikevitra ve za tsy miteny hoe fifanaratsiana eo amin'ny samy solombavam-bahoaka eny mety eo amin'ny samy solombavam-bahoaka fa misy ihany koa ny avy amina olo-tsotra mety olona nanana andraikitra mety minisitra teo aloha mety nanana andraikitra ambony teto amin'ny firenena fa izao aloha aza atao anaty arona ray ozy ny teny frantsay atao anaty arona ray mitovy na dans le même sac zany na généralisé ny ty zavatra ty fa mety misy ny solombavam-bahoaka tsy tena mazava tsy tena madio ve asa fa misy ihany kosa ezahana arovana amin'ny akapobeny ny solombavam-bahoaka rehefa mijoro amin'ny fahamarina sy manatanteraka ny andraikiny rehefa vitany zany rehefa vitanay fa mijoro amin'ny fahamarinana sy am'izay leo manoloana mandray ny andraikiny tandrify azy izy amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy fa ny zavatra tsy azony ekena kosa de misy ny olona any amin'ny aino manjery tsy miakina hoy aho izay efa nanana andraikitra tamin'ny fitondrana teo aloha ministra teo aloha samy tsikera solombavam-bahoaka vato anatiny tiako Madagasikara fa modiny ny tsikera aloha solombavam-bahoaka anivon'ny mpiaradia amin'ny fitondrana ny amin'ny hoe anivelany izy no mipetrake makatsy makary tsy tadidiko tso moa le teniny teo fa reko zay ary ananako aty zay enregistrement zay zao no mitodika aminao zokilahy ratsy toerana ianao ratsy toerana satria zany olona zany raha ny fahalalako azy dia manambara fa manaradiny avy aty anivo mifanoerana miaradia amin'ny aty anivo mifanoerana fa eo mampametra-panontaniana tsy maninona fa safidy malalaka samy manana ny safidiny io de anaradimy filora valomanana anao aty amin'ny tim sy ny RMDM araba soa araba tsara tsy maninona fa tsy raha nikopany aty ka tonga namana vao mavomavo fa raha atao fitaovana kosa ny aty anivo ny fanoerana misy ny tiako Madagasikara sy ny RMDM anatanterahanareo basy bezaonina anareo atratrarinareo ny tanjona masiso dola makota zay misy solombavam-bahoaka eo anilanareo fantatrareo tsara fa natanteraka ny andraiky ny vereo olonareo na eto toeranara impiry nitsidika nanao an'resaka eo re dynamisation impiry nidina tany ifotiny tany fa presaka tamin'ireo tompony andraiky isatsokajiny ao anatin'ny atoko mba lazao aminay hoe inona ny vitanao tamin'ny anao ministra ka tsaro le fifanaratsiana fa malala tsara ny namana antsikerainao iny tenako ekaiky tsisy tonga lafatra eto fa aza atao fitaovana mody filazana fa manaradiny filora valomanana sy ny RMDM sy ny tim fa olona tsy mirevy tim ianao tsy mirevy RMDM zay ny tena izy olona tsy tia président Ravalomanana ianao miteny io mitovy amin'ilay ministra ny serasera am'izao fotoana zao fa fialokalofa fotsiny zany hoe fandarana manokana any zany aoka ho fantatry ny vahoaka zany amin'ny mafloa mivondrona parlementaire ny tenenako eto fantatra tsara ny intention anareo sy ny kajinareo zay ny tenenanay sy namana faniry teto hoe atoko misy pitariky tya atoko misy fitsipiky tya atoko manana ny rafitra amin'ny fe azy tya tsy anareo ivelany zay tsy fantatra na ato anatiny na ny ivelany no miseho anareo tsaratsara mitsikera inona ny vitanao taminao ministra nanao ny reny talehan'ny kabinetra niara niasa taminao reny mitarika kasirole ianareo tianao avoakatsika eto alefa aso ary mialatsina fa somary niakatra satria zao namana faniry mal placé itsara ianao miteny io ary tsy ianao rery fa reo hafa rehetrareo zay sasany nisy fotoana niaraka taminay tato amin'ny tiako Madagasikara
zay ny teneko atoko manana fitsipika manana ny rafitrany a manana mpitarika fa olombelona daholo ihany ko ny ato fa le tonga de mamely mivantana ny olona anankiray na olona roa na olona telo na olona enina miodikodina ao ambadika izay le hoe fanarahandimy président Ravalomanana manohatra ny filorajoelona lasa fitaovana fotsiny zany rehetrarehetra zany fa hafa ny tanjon'ireo olon'ireo anankiray fanamarinana farany ny tiako Madagasikara dia tokana ny vondrana parlementaire tiako Madagasikara dia tokana ho an'izay tsy mety amino fa nyteny an'izay teto afaka mialy ianareo fa tsy hoe anao tsy anao anangana saina fotsy tsy anao zay fa nareo vahoaka tsy vonina impirinidina terrain reny olona ireny namana vaniry impirinidina tany amin'ny district analany azy ireo olona rehetra miteny reo de ovina nareo ny nidina fa ny olona mivezivezy any ivelany zay no ny asa mandrarahany sady mipetraka eto izy mipetraka any mivezivezy inona ny olana nareo am'zany inona ny olana raga am'zany ka zay namana faniry lakotsy fa somary miakatra satria ity rehefa tsy mbola mipetraka lay fitsipika fa fiatsarambela tsy ao anatin'ny kajikajy miseho mahalala sy mahay noho ny hafa tsy hoe mafy be noho ny hafa nefa sary tahotra ny sitrika tady lava bolavo istriana vo raikitra ny karazana hoe misy azao misy fanenjehana anay misy tsy nisy zany fa fomba nandrata tena sy ampafantarana sy ampalaza ny tena ny nataony zay namana faniry enery ny mazava tsara ny fanahoan-kevitra ny député fetra teo apetratsika mazava tsara ihany ko ny amin'ny hoe ny fandrindrana ny fandarana tahaka izao ihany ko zany de misy fandaminana eto anivon'ny miara-manonja MBS radio Mada zany ka ho atsika tahaka n'le raha matoa avy lavitra teo dia misy fandaminana any amin'izay satria maro be ianareo no milahatra teo an'io hevitra zany de ety anosipatrana misy ny miara-manonja zany MBS radio Mada de rehefa tonga ety de alahatra tsara zany ny fomba ahafahantsika mivahiny eto amin'ny fandarana zany ho an'ny antokotiko Madagasikara moa zany misy vaovao zaraina ihany fa atreto aloha mbola tsy afaka mizarytsika fa mbola manao confirmation député fetra zany ny amin'ilay fahakalazana ny faharoapolo taona de rehefa masaka tsara zay de mampahafantarina satria misy fanomanana ny any faritra iomanantsika any faritra zany petraka tsara ao anaty rafitra tsika petraka tsara ao anaty fandaminana isika anatin'izany zavatra ambara rehetrarehetra izany ary mazava ny am'izay hoe toromarika nomen'ny eo anivo ny antoko ny birao politika ary indrindraindrindra ny eo anivo ny volona parlementaire zay farany amaranantsika azy mahazo afatra tsika zany fa tena sahirana mijaly rano ny eny amin'iny faritra Mbatolampy tsy mahafotsy iny député fetra zany satria fa fotoana fanetsany zao de misy faritra zany tafiditry ny rano misy tena tsy tafiditry ny rano ny tambary ka le toerana ihany ko zany satria nisy an'iny lalam-baovao an-tsara soatra iny de lasa fa tsiriritin'ilay teanorina ino zany te azo an'le tany izy dia lasa mahakivony tatsandra ndray satria tsy tafiditra ny rano tsy afaka manetsa dia rehefa tsisy mitrandraka le toerana zany de mora ho an'ny hafa zany no manamby vola am'ireny toerana reny na de fa hoe tany manatompo aza na de fa hoe tany azay efa nisy ny atsa ampolo taona zany de mba manao fitarainana ihany ry any vahoaka tatsara eny ny amin'ny fahazona rano zany satria efa mba tokony homana ao anatin'izay fanetsana zay eny amin'iny manodidina ny Ambatolampy tsy mahafotsy indrindraindrindra hoe ako lay zay tsy lavitra etenivony lalantsara soatra iny mandeha makaty soavy masoandro mahazo any vavafolo tsonga hatrany amin'nisy an'ny ranobe tsy lavitra ny Ambatolampy zay resako zay député fetra fa amarantsika manoloana zay adevitra apetraka tsara zany fa manaraka tsara tsika ny fanio-kevitra zay etony vo miara-manonja ary raisitsika tsara mihitsy MBS radio Mada ary raisitsika tsara mihitsy reo atoromarika samihafa indrindraindrindra isika any fokotany rehetrany zany am'izay fandaminana sy fidinana ifotony ataon'reto mpanisa mpifidy reto sy ny fandraisantsika andraikitra teny zao fa zay tsika de resy lahatra fa ho azotsika amin'ny fomba madio ty raharaha ty ary zay nitakitsika ny ty raharaha ty amin'ny fomba madio député fetra makasitraka ny teknisiana misaotra député fetra de makasitraka ihany ko ny any amin'ny faritra rehetrarehetra ny isika menakavy indrindraindrindra any ampitan-dranomasina zay tsy misaraka amintsika de mangataka indray amin'Andriamanitra amin'ny larobieriny ho tafaraka amin'ny solombavamboaka fetra raha lamizafim-bololo tsika makasitraka merci namana faniry dia ao anatin'izay ihany koa no ametrahako ny
veloma mandra-piresaka mandra-pitafa ary ny tondrana firaritsoa atsika rehetra ny ampahirezana atsika rehetra zay voatonina teo fa mafy ny fotoana lalovantsika dia mampahery atsika hatrany fa araky ny voalaza voasoratra misoratra masina ary teny ambarany président Ravalo manana matetika ny hoe raha mbola misy ko ny farany de tsy hofoana ny fanantenatsika ka de ao anatin'izay mametrahana ny veloma mandra-piresaka mandra-pitafa amin'ny fotoana manaraka indray veloma tompoko kaseraka tompolahy makatelina tompo vavy